Jazovela, o fato nakitingila, sira-siraw na kailangan natin. Eny tompoko lahy, eny tompoko vavy. Ny vilany ny vako, ny mpandoatra ny monjomonjo, ny rano volany tsy misy, ny sotrobe ny maranitra, ny mpiasa ny merikerika ny mpanatikanina ny tratra toandro. Itsikitsika tsy mandihy foana fa ao rano setroka tsy midona foana fa ao ny afo, ny rano tsy mirina foana fa ao ny vato, ary isika tsy mitonatona foana taka ny vilany tratra toandro akory raha eto, fa ao dia tokoa ny antony dia izao fandarana havitafo hasina sy vohitra tantara sy fomba izao izay iombonako aminareo zatovy mpandimbiny anarandray rehetra. Isika malagasy tsy vaky volo, tsy misy avahana taka ny ketsa, tsy misy soritana taka ny volo, fa atao taka ny molobolany ka indray miodidina ihany, atao taka ny banky volon'ilay tsobavy indray manifika dia any akatoka, atao tahaka ny tsokafon'ilay bangaritana ka indray miborodana dia samy vita. Manolotra ny arabe, manolotra ny firarintsoa amintsika menakavy, ombam-pahasoavana, ombam-pitahina, oambinina amin'ny zavatra rehetra izay atao dia hoarovan'Andriamanitra amin'ny ratsy sy ny loza tompoko, manana ny fahasalamana tonga lafatra, manana ny fanambinana amin'ny vola sy ny arena, dia lavorary daholo izay atao tanteraka daholo izay kinasa. Zany indray noetiko miarabantsika menakavy amin'ity alahady faharoa ambin'ny folo ny volana desambra ity alahady ao anatin'ny andro velona tsara mihitsy, mandeha eo amin'ny tsinakerinandro eo ny volana efa mihoatra kely amin'izany. Mahafinaritra tsara mihitsy ny fahasoavana rehetra ao anatin'izao. Zao ny fanararotana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony atao, satria zao no andro miakatra, volana miakatra. Raha misy ny mieritreritra hoe hanorina tokantrano vao, raha misy ireny hoe miady fototra ireny, raha misy ireny hoe hanangana tetikasa vaovao, raha misy mpanambady amin'izao moa dia tena mirongatra mihitsy. Dia mahafinaritra fa fahasoavana daholo zany rehetra zany, tsy ho ela ihany koa dia tonga amin'ny fotoana fifindrana trano, satria amin'ny fahasivy ambin'ny folo volana desambra no feno ny volana. Dia efa akaiky ihany koa zany fifindrana trano, efa nianarantsika teto daholo zany rehetrarehetra zany e. Dia tonga eto ny tenanay amin'izany, mbola tsy kivy tsy ketraka tsy kamo anontaniana fa manao tahaka ny sikidin-dralahy marina, manao tony mangazo ny vaky ny adina mba sisa tsy masaky ny afo, mba atao tery valana any, ary manao tahaka ny sisy azona tana malaza na mahitsy fatonontononona aza dia mba ataonareo ohatrany hoe mihinana vomanga bingo e, ka anetenda no manitsy azy. Dia mahafinaritra indray ny fakahita ohatran'izao, inoko fa samy salama isika rehetra, na mety misy aza ny tsy fahasalamana dia engany mba handalo fotsiny ihany izy ireny fa tsy hakitika akory ny ain-dehibeny tsirairay avy, ary tsy handritra akory ny vola rehetra izay nangonona, fa mba sombitsombiny kely fotsiny eny ihany atao hoana, fa maro moa ny te-ora salama fa tsy avelan'ny aretina, ny toetrandro mivadibadika, ny rivotra miovaova, samy mitandrana amin'ny fahasalamana na eto na any Antsirabe, na tsy haiko moa faritra hafa, fa reo moa ny tena faritra ivezivezeko zany. Mahita hoe misy an'izany ohatran'ny tazotazo, ohatran'ny gripa mahery tsy hay zany, mandalondalo indray izy amin'izao fotoan'izao, ohatran'ny tonga dia mandamaka miretaka fotsiny zany ianao, dia ohatran'ny hoe jenjana be, mitadikoaka, misy hafanana, reraka loatra. Tsy haina sanatrian-dresaka ka izany ve no lazainy maro amin'ity lazaina hoe corona, sa tsy zany aloha fa dia mirary antsika rehetra mba ho any amin'ny tany tsy maniry vary zany, ho any amin'ny tany tsy maniry fambolena, mba mizara re olona n'ilay zavatra natoroko iny ihany, fa mba mahasobetsaka anareo ihany le izy hoe ty zao ho an'ny rehetrarehetra indray ty zavatra resahako ty fa tsy ho an'olona tokana. Fa le tamin'iny mba nanoro zavatra ho an'olona tokana, tanamanga natoroko anazy tamin'izay, olona ray tsy nisy nizaniza natao an'iny afa-tsy izy rery. Gaga nareo menakavy tapitra mametraka commentaire daholo any amin'ny zavatra ataoko hoe zay zao efa nandro tamin'ny tanamanga, dia indraindray te-hiteny hoe finona kiny hidirako. Anareo fa teneniko foana hoe mihainy tsara rehefa miresaka eto, fa aza dia manao safo be mantsina. Indraindray nareo mety tsy mampanina moa zany le izy hoe sady manararoatra manao raraha, manao sakafo, indraindray misy mipasoka, indraindray misy manao zavatra hafa, dia alefa mafy be fotsiny eo le tele, dia tsy heninareo kory hoe inona le anton'le zavatra natoroko, fa tonga dia hay mila mandro amin'ny tanamanga zany dia andeha andro, avy eo vao maitsy nety le fiainana dia za mena tsiniky, nareo tsy mihainy tsarako. Manao sofina mpivarobolany nareo indraindray hoe ohatriny ty volady mafy be io madama, eny efa ohatry mafy io mateza io tonga io dia anina be. Zay le sofina mpivarobolany ka arahana tsara zay. Dia eto zany zao manoro ho an'ny rehetrarehetra indray ty resahako ty, fa tsy natao ho an'olo tokana na ho an'olombitsy, hoe rehefa mahatsiaro reradreraka kely ao an-trano dia manaova rano mangotraka be, mangotray mihitsy ny rano. Rehefa tena mangotragotraka ny rano dia ahidinao anaty koveta, rehefa midina ao anaty koveta izy dia rarao sira vaingana ataovy betsaka, dia rarao lavenina ao apatana ataovy betsaka. Laveny patana io tsy fanary
fa tena fanafody tena mahasobetsaka io ary be koa ny ilana lavenina na resaka fanadiovana aza ilaina ny lavenina misy manadio an'ireny hoe manadio vilany manadio gorodona manadio an'ireny le taitain-javatra tsy afaka reny dia ny lavenina manadio arafesina ny lavenina fa eto ny lavenina dia ampiasaintsika amin'izay hoe ho amin'le fahasalamana ampangotrainy rano rehefa tena mangotraka dia aidinao anaty koveta mba rano misimisy zany ny ataonao fa tsy hoe rano kely ndraimbava kely ohatry ny amanitsaka fa mba rano misimisy no atao dia ahidina ao anaty koveta rarahana sira vaingany atao betsaka dia asiana lavem-patana atao betsaka dia alonao ny tongotra roa atao eno mihitsy hoe mahamay le rano mahamay zay zakany atao fa tsy hoe mahamay mitsovaka dia zany ray no torianareo raha pitso fa mba hoe mahamay zay zaka tsy matimaty afa tena heno mihitsy hoe mahamay izy zany dia atsoboka ao ny tongotra roa lalaovina tsara ao mihitsy ny sira sy ny lavenina rehefa tena tsy zaka asorina kely averina indray ao ihany rehefa tena tsy zaka indray dia asorina dia atao ohatr'izay foana mandra-pahatonga an'le rano ho lasa matimaty dia ariana fotsiny iny rano iny avy eo dia ianao tonga dia mba mibongoka manao mafana tsara ry ampandriny vita le fandomana fa tsy hoe vita le fandomana zay vo hoe dia apiditra koa dia zay vo andeha itsilo any tokotany rehetrarehetra any hoe so misy adino napiditra lamba adino zao dia zay vo hanao sakafo tsia efa vita kalamina mandry avokoa ny rehetrarehetra tonga amin'ileo bolan-drazana hoe fara etsiketsika dia niditra-trano fara raharaha dia nitorimaso ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zay nareo fomba manao an'le hoe mba mandona tongotra amin'izay dia mibonoka mafana tsara any ampandrina zay ny anaovana azy dia mba voasoroka ny tazo voasoroka ny avizanana tafahoatra mba voasoroka ny gripa mahery sy ny sisa rehetrarehetra ary manampy betsaka ny hery fiarovanareo satria ny lavenina manaisotra n'le zavatra tsy mety any anaty dia ny sira mamerina n'le herinareo amin'ny laoniny ny rano mafana moa tsisy tsy atoran'izany ko sika hoe manatsotra ozatra ny rano mafana ary manala avizanana zay zany le izy dia mba taterao zay dia mba mirary soa be dehibe ahako amin'izany a mba ilamina foana ny fahasalamany ny tsirairay avy etsy andaniny zany betsaka ny zavatra mifamaofao eto amin'ny toetra raha-pirenena tsy dia miresaka loatra an'ireny a moa fa ianareo moa zany vao za moa no mba miteny zavatra kely dia ianao aza manao politika fa tsy mahasoana fanga moa misy manao politika ary taoko ny zavatra rehetra atao io politika aby fa le politika raha eritreretinareo ry tsy miditra amin'iny ary tsy miresaka an'iny ary tsy mieritreritra an'izany na oviana mihitsy raha vao resaka ty politika lalao maloto be eto amin'ny firenena ty tompoko dia efa tsy ho hitanareo any anatin'izany a fa aza mieritreritra an'izany saingy kosa amin'ny maha-olombelona amin'ny maha-olom-pirenena dia tsy maintsy amin'ny teny zay mba hevitro ary za manana an'izay safidiko fa aza terena le izy anaraka kosa ny sitraponareo sy ny hevitrareo hoe ianao zao mety aminao zao raha mba manao ohatr' zao tsia olo-pirenena mitovy aminareo a fomban-drazana no irahantsika fomban-drazana no ifanoroko aminareo mba mahasoa mahatsara anareo hitondrana nyty tany ity fa raha mba maneho ny hevitra amin'ny maha olo-pirenena tsotra kosa hoe ndraindraiky io za le zavatra eto amin'ny firenena misy zavatra vitanao zao hoe tsy mety dia ho atao arina nasosotsibiky fa efa hita tsy mety fa natao ihany lehibe ne mivaty fa raha tsy miteny angeren'ny vorony e barofany eny io fa sovalin'ny fanahy e ary zay manaiky ho lesoka ny andronany rano ka ilaina kosa ny mba miteny satria zay moa zany le teneniko hoe eto amin'ity fireneny ty a tsy eto ihany moa zany fa karazan'olombelona ny resahantsika misy olona zany tena hoe teneninao tsotra aza makeo dia tsy makeo izy aza makeo dia tsy makeo izy fa ny sasany teneninao aza makeo dia makeo ihany izy aza makeo dia makeo ihany izy raha tsy arahana daka vody sy teny ratsy kely tsy fata misy hoe tsy mety zany nataoko zany fa tsy hoe ho ary a ohatr'izay le zava-misy ka aza dia anina loatra amin'ireny rehefa mba miteniteny zavatra kely eny afa mba hevitro amin'ny mahazahana fotsiny reny fa aza dia tsaraina be fahatany hoe manao politika na miditra politika tsy miditra amin'izany na oviana ary tsy hiditra amin'izany tompoko fa mba miresaka kosa nefa nohony hoe maso mahita miditsoka kibo mandreninona orona mahita nijenjina sofina mandreny feo dia tsy maintsy mba miresaka amin'ny tena ary mba manan-kevitra amin'izany fa tsy dia hoe tsangam-batonambojatovo akory ka hoe mifakahita tsy mba miresaka mifanatrika fa tsy mba mitafa totobatonambonina satanina renina mifakahita fa tsy miresaka ihany koa amin'izany maraina mifandongolongy ny ariva mifangaringarika fa tsy maintsy mba miteny rehefa misy ny zavatra tsy mety zay le izy eo amin'izay resaka toedra raha-pirenena zay ny anamo aty amin'ny resaka sosialim-bahoaka foana zany no tena resahako amin'ny resaka fiainam-bahoaka fa fandraisiko foana amin'ny resaka fomban-drazana sy mitarina isan-karazany le izy etsy an-daniny zany
betsaka ihany reny hoe vovoanambotsy manakana ny sarety tsoany sabotsy sy ny vovoanambo tsy hery fatahotra sy ny alika miaraba mamba tsy hery fatahotra reny de avela andeha fotsiny reny ohatry ny rano mitondra keny an-damosiny gana fa de aza misy taitritsika fa tsy diso akory ny teti-panoroko fa misy fotoana miato kely maka fisainany de mandeha indroa mahazo saina mandeha intelo mahazo eritreritra de efa voadinika ny zavatra tokony atao fa aza taitra amin'ireny hoe to tsy hita mihitsy rehefa misy olona manao an'izao sy manao an'rifa angamo de voatery ifa maly amin'ny adaly zany manko moa resahanareo foana ihany hoe efa tafahoatra keny ataon'le olona de alao ataony zay ataony raha zay mba kely takatry ny sainy tsy de satsika saina loatra reny fa ny vazara mba nahay an'izany hoe le chien aboa la caravane passe de ohatr'izay le izy ary ny voromahery ohatr'izany ny voromahery rehefa miady de izy tsy manao nininina ohatra zany hoe misy goaika kely ao aminazy mitainginao amin'ny vozony eo de nga izy manao nininina tsy manohatra an'iny izy fa miezaka fotsiny izy miakatra ambonimbony kokoa rehefa mahazo an'le haavo tadiaviny izy ambonimbony le altitude zany de misepotra ho azy hoe le goaika de mitsana ho azy fa izy tsy miady ka ohatr'izay le izy fa tsy atao mahataitra ny zavatra rehetra inona ny zavatra mitranga ny orana aloha zany de mbola kotikotiny hoe miantona foana ihany mbola tena azo atiky zany ary tsisy tsy minainaina amin'ny tsy fahampindrano indrindra ho an'ny eto Antananarivo mba hitako foana ihany reny karazana publication ataonareo reny de hoe tena mikaikaiky amin'ny tsy fisindrano fatapahanjiro moa zany tsy andaniny zany efa tsy hitako moa zany inona no ampifandraisina loatra amin'izany amin'ny fombandrazana fa eo amin'le resaka rano no hitako kely no resana satria ny rano de orana ary ny orana ny rano no aina fototry ny fahavelomana eto amintsika reny zavatra rehetrarehetra reny io ara ho atsika fa tsika ihany ange no manome tsiny tsika ihany no tsy manaja le fomba sy le fanao sy le fady isan-karazany de tsika ihany no manome tsiny hoe na ny rano ahody mijirama ka tsy ampy satria maina be ka be de be nge mifaritra maina rehetrarehetra za zao nandalo rehefa miditra avy any moa zany zay de miditra amin'iny bypass iny ny lalana de nandalo avy eto antsofoka avy aty Mandroseza ny lalako de mivoaka ambany dia de za mahita tsara mihitsy fa na ny rano Mandroseza aza mifitina be tsy ritra ao le rano fa mifitina hitanao mihitsy hoe miendanja be ka be de be le zavatra mifamaofao ao samy misitona samy misarika an'io daholo de tsika ihany nge ny nangarom-biby andavaka tsika ihany nangarom-biby andavaka teo de loza tsy hitary moa ny tadavintsika mifanotapady isan-karazany de zao le izy mitranga impiry zay nitabatabako teto zay aza atao an'izao ny anina aza atao an'izao ny anina androany azao kamba de mbola amerina iresaka zavatra be de be afetondray le vahoaka zany tena tsapanao mihitsy hoe efa inona ny fiteny an'izany sarometsika ohatra manamboninahitra tsisy atao raha etsika hoa tsy avelan'ny tsy fananana hitsangana hipetraka tsy avelan'ny voninahitra sahiratsaina ohatra n'le mpamosavy terabao ihany raha andeha tsy avelan'ny zazakely nefa hijanona tsy avelan'ny ody ratsy zay zany zao le mahazo an'le vahoaka tratra latsaka ny elanelany oatra ny kaka de mitrotrotra ho azy eny daholo ny olona rehetra de za moa zany raha mizava-misy eto amintsika eto ngamba no tapitra ho tany saina sy ho tenenina de fantatritsika ihany no miandry an'izay mahasamy teny fantatritsika ihany no miandry an'izay mahasamy laza de zay ko ny tsy de hitenenana betsaka fa tena raha ny zavatra rehetreto ny tapitra ho tany saintsika amin'ny atsiprieny angamba de sasara ny oloko arivany andro fa kambotina azo anjombony tika ny masoandro mata no mampalahelo anisan'izany reny zavatra hitako tsy miafina be reny hoe fanotorana tany efa tsy miafina tsony ataon'ny karana ataon'ny sinoy atao amintsika efa tena tsisy tahotra tsisy enatra tsony mihitsy na kely aza fandravana karazana fotodravitrasa rehetrarehetra iny fanotorana tambary zay mbola ho avy ko mivokatra io atsoatsy io be tsy mitantatra totofany io mbola tena hoenjana nge ny tantaran'ity vary ty tsika mendrandra n'le vidim-bary idina ka zao moa zany ny zava-manjo ny orana miantona de rariny raha miakatra ho azy mividim-bokatra tsy vitan'izany tambary rehetrarehetra tapitra voatototra de zao manafatra vary ny fomba ny vary rehetra tsy misy voaja de zao miara-mitaraina mividim-piainana ny olona rehetra tapitra manary vary de zao ataon'Andriamanitra tsy mahita vary zany angely izy ka iza leo andrasantsika amin'izany iza tsika gaso a mahay zavatra fa maninona tsika ny tsy manao an'le zavatra haitsika raha tsy am'savy olona fa maninona to tsy mahay afatsy ny rodi de ny gaga manoka de ny tsy mahabe kitay de ny ramanjavina sy mibe manaiky sy mibe korotana sy mibolila miaraka amin'ny tany tsipaka sy mivanaka mona zany ihany mba tena haitsika
teny mandeha manao maso betsa mahita sy fanovaha-maso amin'ny fanambakana fa manina nga reny zavatra reny raha mba reny ray no entintsika miady amin'ny fahavalontsika aiza daholo le mpitabataba rehetrarehetra hoe zay ko manandratra ny netin-drazana atao tsy mba manao zavatra fa nga izy ty iainana fotsiny ao an-trano miravaka vakana eraky ny arabe de vita fa zao le tanindrazana latsaka katerena ka ty tolona iraha manana fa tsy hoe adidiny raha nanaka kosa no apetraka reo amiko rery fa raha zany de hoafafika eo amin'ny bozaka mba homban'ny omby miroka fa zao zao ny tanindrazana zao manjoa antsika menakavy eto firifiry ny fanjakazakana sy fanandevozana miatra na ankolaka na mivantana amitsika tsy misy mahateny tena tsy misy mahateny fa le zavatra hainefitsika mahay alizy ohatsy hoe tsy mahay a de maninona zany le mahay manao lefa le manao alizy avelanareo iady rery ohatra zao nareo miresaka amina enina amin'ny faneronany de mahafinaritra ranga fa tohizy fa tsara fa minona atao hoe tohizy fa tsara fa tsy hoe ndao ary mba irany zay le ho an'ny tanindrazana ny akamaroantsika ngamba de ataoko hoe mba mahay an'izany hira-pirenena na de tsy io aza moa ny hira-pirenena lany fa mbola politika maloto be koa na nanaovana an'io teo fa na io ny hira-pirenena na tsy io saika samy miresaka an'izay hasan'ny tanindrazana zay avokoa ry tanindrazanay malala ry Madagasikara soa ny fitiavana ianao tsy miala fa ho anao doritoko inona zay nga zay mpilivava isaky ny latsinay maraina taloha tany am-pianarana de tsy maintsy manangatsaina ary tsy maintsy atao ny andininy rehetra amin'ny hira-pirenena fa maninony zany zavatra zany ny jere-potsiny oatra ny tamina lavona hoe ny fitiavana ianao tsy miala fa ho anao doritoko ho anazy rovina eritrereto hoe io zany misy sipatianao be fa tianao fotsiny io fa io tsy teneninao mihitsy izy hoe anao nge tiako e ianao zany tsy mandingana mihitsy makany aminy mba anao zay ahitany anao sy hitiavany anao ampifamaly an'le fitiavana ampifandanja an'le fitiavana ifamatora an'le fitiavana fa teneninao fotsiny any anatin'ny fonaony hoe tiako ranga iny de marary kely ianao rehefa misy mampijaly le olona na misy bandy hafa manarakaraka na misy bandy hafa mampiresaka ohatr'izay nge le tanindrazany e hoary amin'ny hoe vehivavy anankiray tianao zany izy raha hoe lehilahy ianao raha vehivavy ndray ianao de hoary amin'ny hoe lehilahy ray tsika moa tsy makasitraka amin'ny fitiavany lahy samy lahy na mivavy samy vavy de hoary ohatr'izay le tanindrazana hoe zavatra sarobidy be aminao le izy tena tianao mba nitsiriritinao fa tsy sahanao no ny teny taminy lasa ny olo baolina efeny aminao raha mbola misy adversaire amin'ny sary zaoko maka fa baolina fotsiny mandeha eriko tsy dakadakan'ny olona ohatr'izay io ary rehefa tsy ho dakany io misy koa ny atao hoe ramasseur de balle raha isiny amin'ny tanana mihitsy de trotrony tsara de ohatr'izay ty tanindrazany ty ohatr'izay ty rehefa tsy hanao zavatra tsika taranaketo miditra ny olona hafako izy manjakazaka izy mampiasa ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny taninao satria ianao tsy mahasamana eo an'le tena fitiavanao de averiko am'le resaka teo any hoe hoary amina vehivavy ray tena tianao na lehilahy ray tena tianao le izy raha vehivavy ianao de malahelo ny fonao hoe ty tena olo-kafa nanatitra nyty androany voaka avy ao am-pianaranao de masonao efa folo hoe aizy izy teo indraindray nge le vehivavy efa manao akoho mitarika de mody miandry re kaikaiky mivavady ery mbola mody tsy mody mba miandry anao koa izy anantona de ohatr'izay ihany le tanindrazanao maneho karazana zavatra be de be aminao izy eto fenao tsy hisy taitra tabatabaina fotsiny hoe tanindrazanay malala tanindrazana malala amin'iza sa zay le hoe tsy anjara fa marary fa mila ampahafantarina an'le tanindrazana zany inona zay pirofony fitiava-tanindrazana voalohany zay ny fanajanao no momba azy ray manontolo fa tsy sady atakalonao zao karazany zavatra rehetrarehetra zao izy eo andray tsika le hanokatra fisainana indray mandeha hoe ny olona moa zany hoa manaitra ny olona kely no mahita an'ireny zavatra reny zao raha ohatra hoe hoariko amin'ny tenako rehefa hoariko amin'ny tenako zay le izy ohatra hoe misy fotoana zao mamoaka sary rehefa mamoaka sary ana zavatra ohatra an'izany de misy taitra misy misendoatra satria kely ny fahalalany de kely koa ny zavatra takatry ny sainy roa ihany de tsy menatsiny izy ohatra ny vary kely anelo iny tontona tsy ampivatsy manao fity aro kely ny azy ampiana roa de feno analana ray de tapany ohatra hoe mamoaka sary ahy zao de misy sarina boda ohatra mivoaka eo miaraka amin'ny sariko ao an-tranoko mihitsy mety misy sarina siva eny indraindray avoakako eny fanainiko mihitsy avy amin'izay le olo hoe velah mpandala fomban-drazana fa maninona ny atao an'izao ny anina hoahoahoa
ka tsy takatra le olona le izy hoe le fahendrena fotsiny nananan'le olona mba mahafinaritra manao azy ianao aza olona miteteraha be iny ary ny ampiriminao an-trano de ohatr'izay ihany le izy olona miteteraha mifantsika eo ambony hazo be iny de samy mba manana ny zavatra tiany fahendrena fanahy-kristika fahasoavana fahalalana zany no nananan'ireny olona reny de mba mahafinaritra ala izy hoe mba ampidiriko ato an-trano zany fa mitory fahendrena tory fahazava-tsaina tory fahalalana zay fotsiny fa tsy hoe mivavaka am'ireny manana ny zavatra ivavahako manokana mihitsy ary mitokana ny toerana fanajako an'izany de ohatr'izay ihany le resantsika ho an'le tanindrazana hoe fanajana ny atsika aloha voalohany indrindra raha ny atsika kosa no latsaka ambany de mieritreretitsika mandiny tena fa so anatsiny amin'Andriamanitra tonga am'le fiteny zany hoe akola tanatanana ny atoandro mitarika telo fa ny alina mandry amin'ny tainy hoe amin'ny alina mitaikiditrano zany nefa amin'ny atoandro mpamije misy le tonga am'le irany zokilaramoro zany hoe misy le sipa manao titanika miaraka amin'ny bandana nefa vilina anambary plastika amin'ny farafara tsy misy dra de ohatr'izay ihany io hoe ianao eto am'le tanindrazanao miseho manam-pahaizana miseho mahay an'izao ny anatra tatsina na ho an'ry nefa le fampandrosoana ho an'le tanindrazanao tsisy na kely aza ianao ndray ny ao ndray aza nikofinao ohatrany hoe le zesta zany mamaika amelo fa le amin'ny tena valalana mbo inona le tonkalony Jean Arvon sa izy iny le hoe mba inona sika zay be fakatahaka mangilatra ivelany to vorokahaka ny an'ny hafa ona tsara moa ny an'ny hafa maninona avokoa izy fa ny an'ny tena valalana mbo aleoko manandratra zay nentin-drazana na de mavomavo sy vitsy pitazana toy zay kevikevoka maro mpizaka nefa fosaina raha jako-mbazaha zay fitiava tanindrazana angeza be zay manko mampalahelo ana am'reto le taranaka malagasy le hoe vao manomboka metimety kely le fiainana zay ho any an-dafy hianatra any an-dafy io dia io de hipetraka any an-dafy io dia io tonga any am'izay vao hoe zay malahelo fa mba andefaso an'izao andefaso an'ity andefaso an'ity misy moa zany any de tamana de tsy mety mody tsony misy ndray le mody tongeto izy ndray manapatra ianao zany le zavatra ny anaranao ngeny tokony mba hampiarinao eto am'le tanindrazany mahafinaritra mahita olona ny sangasangan'olona hitako tsara mihitsy tsy hanonona anarana eto fa mahita zao zokilahy anankiray zay any tena tafavoaka tsara mihitsy izy tamin'ny zavatra rehetrarehetra ny anarana sy tariny fa ampiariny eto tanindrazana daholo le zavatra rehetrarehetra hanasoavana n'le vahoaka miezaka izy mba mitondra an'izay anjara brikiny na de tsy ho vitany ray manontolo azy taotrano nga efa nyrery raha mba samy mba manao ohatray daholo zany tsika rehetrarehetra zay lasany evelany any mba ho an'le tanindrazana misy ndray olona fantatro tsara ny evelany any milazan'le zava-misy eto tanindrazana izy ndray no alikain'le olona eto tanindrazana hoe ko manino laramody nefa zava-marina ngeny resahan'le olona fa zay moa tsika hoa tsy mahazaka an'le fahamarinana rehefa tena resahana tsy mahataty an'le fahamarinana tsika rehefa tena resahana satria zao raha ohatra zany zao ohatra hoe misy olona anankiray eo amin'ny toerana andeha ataotsika hoe mbola tsy filoham-pirenena izy ohatra de mahita karazany zavatra be deabe tsy mety eo amin'ny firenena de teneniny andeha am'izay raha ataotsika hoe tonga filoham-pirenena izy ndray ny sendra nanao an'le tsy nety ka mba miteny ndray tsika de ozy hoe manaova am'izay raha mahavita azonareo le izy laza tsy mety nefa zay toetsainy zay horesantsika tsara moa zay ao anaty loha hevitra rehefa avy eo ny tiako evina zany ao anatin'le izy fanehoanan'le fitiava-tanindrazana voalohany aloha de le fanajanao ny momba azy ray manontolo amin'ny lafiny rehetra tsy anakalozana ho azy na ovinana oviana amin'ny zavatra olona hafa fa ny olona ngeo tsy irarahanao tsisy anajan'izany andrenam-pomerina ngeo tsisy ivavaka am'izany itsy mataho-drafy dady moasy ange tsisy andeha hiantso an'izany raha manety volany raha ny vazaha tsisy ivaky loha am'izany tsika ihany moa miantso ny azy fa ny atsika ezahana foana le amin'ny tenany atsika le tantara tompoko io zany tena mbola dradradradraiko mihitsy tsy fantatro zany hoe inona re no mety azo ny tompona andraikitra ambony atao hantsina amin'ny tokony ho izy tsara aloha ny tantarandrazana malagasy ampianarina nireo taranak'ireo sy mba le ankizy fa de ny mbola kely angeo de mifantsika eo anatin'ny sain'le ankizy no hoe
kristianina izy hatramin'ny fahazazany, tsy mampaninina le izy kristianina, fa le izy le hoe nitezaina koa le taranaka lasa hankahala sy ahamotika ny hasan'ny tanindrazany, zany kosa zavatra tsy azoko ekena, tsy azoko ekena zany. Ny firenena rehetra samy sarotiny amin'ny azy, samy marary amin'ny azy, tsongofo tena tsongofo n'olona, fa raha isika ny tsy hanao tsisy hanao eto, lafo ane le tanindrazany, de amverina indray am'le hoe tsika mahay zavatra, maninona ny tsy mba hoentina manohitra ny tsirariny, fa maninona le izy no ampiasaintsika amin'ny savitsika ny olona eo akaikitsika ihany. Raha mba samy manao any zavatra rehetrarehetra, ohatra fotsiny ity tantara efa lasy ty de ampatsiahivoko kely fa tsy mampaninina. Niresaka hoe tany Soamamanina nisy fotoana, trany hoe nisy fotodrafitrasa be nataony ny Sinoa, na fitsandrahany izay sa fotodrafitrasa tsy tsaroko loatra fa efa elaela fa taona vitsivitsy lasa. Niotakotako ny olona hoe grevy Soamamanina, tsy nanaiky an'le zavatra nataon'le Sinoa. Mitabataba ny olona, mitokona ny olona, miorakoraka ny olona, milanja sora-baventy ny olona. Fataoko anisan'ny malaza ny tena fanaovana ny adikile zany Soamamanina zany. Malaza am'le tena fandehany Soamamanina ka hoanany tsy nampiasaina nanoerantsika an'le Sinoa. Fanakaiza amin'ny fantamokatra ny lamokana tody sy mitany tsipaka sy ny rayaka. Fanakaiza daholo reny zavatra. Rehefa maninona tsika rehefa amsavy olona vao mahay an'ireny. Maninona ny rehefa misy camion tratrariva ihany mijanona Soamamanina vao misy manetsiketsika ohatr' zao. Maninona no rehefa misy tomobile sendra matoro eo ihany vao misy mandaka varavarana sy mandondona varavarakely. Fa maninona ny tsy mba ren'le Sinoa nanao ny Tseneto reny zao no namboaritsika. Azonareo ngamba le tiako heviana hoe ampiasaina amin'ny tsara le zavatra hay e. Fa lefa mitehana tena tafahoatra loatra. Io moa zany hoa efa io zany tsy misy hoe nono ny olona de mangalatra e. Tsy misy an'zany zany io, tsisy an'zany hoe mijaly ny olona de aleo manao foana tsia, tsy manome rariny an'zany. Rehefa mpangalatra de mpangalatra foana ny antsona an'io. Satria efa tsy novonoina ntsony le taranaka zay nangalatra tany aloha tany. Tonga hatraty velona daholo zao ny razana mpangalatra rehetra, de mifampiaro ny samy mpangalatra hoe aza vonoina izy. Avelao izy andefa mampalahelo fa efa ray aman-dreny be io rehefa mpangalatra de mpangalatra. Raha nitsinjo an'izany izy hoe zange mety ho tratra e, zange mety ho afa-baraka e, zange mety hisy amono e, raha nitsinjo zange izy tsy nangalatra e. Io zany raha olona tsara firazanana, tsara fitezana, tsy ao anatin'ny say mihitsy za mangalatra. Aleo ny aza maty to zay mangalatra. Zay ny tokony ho izy. Fa tsy hoe aleo mangalatra de aveo tsy eo ve tsy hoarovany olo mamelany elo mba tsy fa tsy fatan'izay ataony. Nareo ohatra mbola tsy mba nanota mihitsy, azonao lasa ohatrany hoe mampiroborobo an'le fanaovan-dratsy eto am'le firenena indray zany. Zany le izy zany ka ty moa zany atao hoe satry mibanga voatavo ny laoka, satry mandringa ao an-tanàna ny tseny, satry ny mpaniraka ho lasa lavitra, satry ny irana ny tsihetsika mpitoerana, satry tsika rehetra ne mba mandry fahalemana fa zao ary aloha ny zava-misy de mba samy mba miorirandrirana eo sika menakavy. Fa tsy satry koa ngeny andeha hipetraka fa ny lamby-tsanganana ny tsy misy e. Zay le izy. Ary eo am'le resaka fitezana ny tena mahatonga an'io. Le fitezana taloha mbola tadidiko tsara mihitsy, mbola samy teny fa zay mbola anisan'ny olona tena voakapoka sady voadaroka mafy. Zay na eny mason'ny mpiara-mianatra be deaibe aza taloha. Fa tonga de eny zay mivoavely, eny zay mivoadaka. Ny ainany zany. Zay mbola nisy an'izany hoe afatotra kofehy, kapohana fil, kapohana mamela dia ninona rehetrarehetra eny. Am'izao lasa misy an'izany hoe zon'olombelona, zon'ny ankizy. Tsy miteny hoe zahay tompoko tsara taiza tsia. Tsy miteny an'izany. Zay kosa nefa tsy hanala baraka an'izay nitaizanay hoe ratsy taiza zay. Fa raha mitam'le zava-misy am'izao fotoana zany hoe mampiroborobo an'le fitotonganana makany amin'ny ratsy. Misy an'ty resaka zon'olombelona, misy an'ty hoe zon'ny ankizy, tsy azo kapohana, tsy azo atao an'izao fa misy karazana fikambanana zany tonga de miditra tsehatra indray raha vao ianao no mikitikitika an'io. Nefa zazana teraka ao fa hoana ozy ny taona, zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo. Raha matinao eo iny zanamambana telindreny ny lany ny kibon'ny toerany ihany. Sy anaka voadaka ny omby iny na maty aza manara-dronono. Zay ngely izy e. Fa zany anefa tsy midika hoe hanapary kosa an'izay faraherinao le ankizy. Fa ny tsy fahasahinao mikapoka azy sy mibedy azy amin'ny tokony ho izy anie no mahatonga azy mahasama mamaly anao sy tsy matahotra anao e.
avy eo ianao indray no miterona rehefa ianao indray no miforotra rehefa trerominy dia ianao marary fo azy dia lasa manaonao foana le taranaka zao manko lasa zatra ahoana zany fitenenako anazy ny karazana hoe fitezana virtuel ozy mivazaha lasa virtuel be le zatra mitaiza azy eo amina karazana serasera isan-karazany eto amin'ny ainao manjery sy ny sisa eto amin'ny karazana zavatra alefan'ireo télé sy ny radio sy ny gazety sy ny tariny ny boky ny réseaux sociaux sy ny tariny reny zany no tena mitaiza azy kokoa no nareo ray aman-dre satria nareo avariana loatra any amin'le fitetiavana koa tsy voarakareo tsony le taranakareo dia mibolila mibolila ry sahany ege mamaly anareo fa nareo nga mahita tenenina satria izay nareo koa mampianta azy loatra misy ray aman-dreny efa hita fa ohatra hoe tsy mahay le zaza dia tokony izy le tsy mahay ny tetiavana vahaolana hampahay azy fa raha voarahana amin'ny sitrapony izy lany be dia be eny ray aman-dreny mividy diplôme ary mahagaga fa misy olona mahavita mivarotra diplôme varotra diplôme izy satria le zanako ny tsy mahay misy zavatra tsy mety matoy izy tsy mahay fa aza atao fotsiny hoe alohanao hividanina diplôma dia afaka fa fambaraka fotsiny avotanao fa ny ato dohan'le zaza pokaty ihany tsy aritra daholo moa zany resaka rehetrarehetra zany fa rehefa vetsika vao tena iresaka tsara e ao alefako vetivety hira ty hira efa tokony nalefako efa elaela izy ty fa saingy mbola nisy kely an'le clip kely nay sir mambastar ilo nalefako teo alohan'izay a dia tamin'ny heriny moa tsy nisy mifandarana dia famerenana nandeha dia lasa mbola le clipna ihany no niverina tao fa ty hira ty nalefany tefy bandinamana be any evelany ihany ho elavelona rahalahy dia mirarany sosiny tsara ihany koa dia ity hira ty nalefa ngia tamiko a hoe mba alefa kely ato anatin'ny avitafy miresaka tontolo iainana fitezanany olona amin'ny fanajanany hazo isan-karazany ho alefako vetivety hira ty a dia miverina eto indray rehefa avy eo a ao anaty loha hevitra soamantsaritsika tao ary Iara-mahita, iara-malala ny fasimbany ala vokatr'ireo hevi-diso sy ny tsy fahalalana zavatra tsisy atambo maro no setriny izany mitaraina ny tany no zatsy roa madany loharantso samihafa no hitany anala arena be sarobidy tsy manatsa ala kokajy okolokoloy ireo zavaboary falova be sesena efatolojana ary aza manaonao foana aza dorana ny ala aza doranao ny ala mandoro ala mandoro tany razana aza doranao ny ala aza dorana ny ala aza sivainao ny ala izao sy anao ndao andray andraiky trikarakara iarosik'olony sisa aletokasikara kosa iantsoro amin'ny fositanapolo amerina indray miasy ny tontolo izao sy anao andeha hiaraka isalay anefisy anitsy ny toetsainy tsirairay anentana ny rehetra
ikatry ny voary ny hoavy ny taranantsika amizay tena ho lavorary zay aza simbasimbainao ao e aza kapakapainao e mijanonjanonjale alaloha rantsolo aranomaina tsitsy nankely fingotra ony sendrany tao miodivotra ny vany ny lavateny da mafy olo-pehezina ny takatra no fisado ny isanjato ny mafy de ny ankizy no miliba tsy misy mpananatra ny ankizy no adala ozy miliba tsy misy mpananatra zay ny tena tiana horesahana atao anatin'ny niry iny zany hoe miainga avy amin'ny toetsain'ny tsirairay zany ny resaka fanajana ny ty tanyrazany ty eo zany le nresahako foana tam'zananao loha hevitra momba ny ody sy momba ny resaka fanafody sy mifitsabona neti-parazana rehetra de jereo tsara fa nazavaiko tsara atao anatin'izay le resaka hoe isika olombelona sy ny hazo de mitovy ihany raha samy malala zany tsika olombelona n'izay lanjan'izay hoe isika ndraika mitovy amin'ny hazo ny hazo no mitsabo atsika ny hazo ny manasitrana atsika ny hazo ny manampy ny fiainatsika ary raha etony tsy misy hazo maty daholona my biby na nina ritra mba amin'ny rano de raha samy mba mahalala an'izay fotsiny anetsika de va zava-dehibe ny mahasarobidi ny hazo e misy ny hazo efa natao hotapahana sy ampiasaina fa zao jereo tsara ny resaka famboleka-hazo efa be dehibe ny zavatra nresaka momba ny famboleka-hazo teto tsy amerina an'izany ntsony a fa raha mba samy malala an'izay lanjany hazo zay fotsiny sika de efa tsy misy mikapakapa hazo fahatany hafa indray le hoe ty hazo manimba an'le toerana mihitsy a ohatra hoe ny kininy na nkesika ny ohatra zany reny efa teneniko foana hoe hazo manimba sady mitroka rano reny no manimba nofo tany maka an'le tsiron'ny tany loatra fa misy hazo zao ohatra hoe tenenina am'le fomba fiteny hoe accroissance rapide ny acacia ny liquidambara ny grevillea ny maintalis ny tariny reny zany zao mba hitanao hoe sady vetivety de manamaintso an'le toerana ny acacia nge telo taona efa vatakazo e de raha mba samy mba mahalala an'izay hasan'izay sika de mba milamina ihany le tontolo iainana fa zao moa zany nisy andray norana kely ny sesesy kely reny ndray tao alolo kely tao tsy haiko ohatra nangingina ve ny doro tanety sa ahoana ny volana zay nanompo menamena mivadika nanompo mangamanga ndray ko miovaova koa ny sary ohatrany hoe miala amin'ny loko volomboasary ny volana de miditra any amin'ny loko mangamanga azo sareo hoe inona ny dikan'izany sa ho inona fa miresaka moa tsika eto antiako resahana ao anatin'izany resaka fady foana ihany ao anatin'le tena vanim-potoana mahavaivay manko zany tsika zao tena hoe ao anatin'le vanim-potoana miforotra tanteraka zany le vahoaka hoe tsy satrin'ny sima ny anarin'ny roa misy sira ozy fa molotra ny tsy ampy tsy satry mibanga ny anarin'ny taolapifika fa nifiny tsy eo ary tsy satry ny rehetra ny olan'olana taka mibe voka miara-matory tsy valana malaladalaka fa miorirana indray voasahirana fa tena hoe fa sendran'le tsy azo anoarana de lasa latsaka katerena zany le vahoaka kanefa nazanynaty zany tokony foana tsy ho adinoho itsika ny fanajanan'le fomba sy le fady mampirindra ny zavatra rehetra fa ny fototry ny ratsy rehetra ny fototry ny loza sy ny aretina de ny tsy fanajana n'izay fady zay zany le izy raha mijery ny karazana eto amin'ny firenena zany tsika efa nazavaiko ngamba ny momba an'izay hoe misy karazan'olona efa nataon'Andriamanitra ho mpitondra de misy karazan'olona efa nataon'Andriamanitra ho entina ka raha ny olona hoentina ny lasa mpitondra de zao ny manjo ny firenena olona tokony ho anaty vahoaka ny nataontsika ho filoham-pirenena de zao ny manjo atsika efa ely io fa tsy hoe zao no miteny sao de hoe misy ho tezitra am'izany eo fa io koa moa zay n'andro ny mahana zay nytonony koa de fa nalainy ny vazaha teo am-pelantanan'ny mpanjaka ny fahefana de tsy naverin'ny vazaha teo am-pelantanan'ny mpanjaka fa nomeny fahefana vaovao ho an'ny olona zay efa nyvolavolainy de nanomboka hatrany amin'ny andro ny prézidentsy ranana zany no efa olona ny volavolainy ny vazaha anaiky hitondra n'izany hoe demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena zany zay isika firenena tany mpanjakana zao nge tsika moa miresaka foana hoe zay mba manetra anareo fanjakana mba misaotra anareo fanjakana efa tsisy fanjakana ngeto e tsisy fanjakana zany eto filoham-pirenena misy eto dikan'izay fitondrana filoha misy fitondrana fa tsy fanjakana
manerina Madagasikara be dia be mpanjaka fa mahagagana tsy henono ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena ny faratapony zany lasa le mpanjaka indray zany ny mekohaka nefa tokony ho mifamadika amin'izay nge zava-misy e satria teo ampelantanan'ny mpanjaka no nalain'ny vazahany fa efana zay zany lizy dia lasa nampidirina ty resaka demokrasia ty ao zany ny tena ifatohan'ny loha hevitritsika eto resaka teny etimera sy ny demokrasia fitondrana ny tany sy fanasoavana ny tany fitiava-tany razana lalina be hoe inona le demokrasia le efa tabatabaina hatramin'izay averimberiko teto foana hoe le pouvoir émane du peuple zay le ny anarana hoe ny demokrasia dia fanjakana etim-bahoaka zay tiany ny vahoaka ny atao zany ve dia mba mety fa misy olona any ano any efa nataon'Andriamanitra ho mpitondra tonga dia eo no eo tia ny didy tia mibaiko tia ny hevitra zay le tenin'Andriamanitra tsy didy jadona zany ka na didy jadona koa moa maninona fa tsika zao jereo tsara mitabatabitsika tafahoatra loatra ny didy jadona miariary ny didy jadona manana ny didy jadona amintsika zany le didy jadona ohatrany hoe dia tena zavatra faikany manaiky ary hafa faikany ny didy jadona raha olona tsy tokony hampiatra azy tokoa ny mampiatra azy raha tsy araka ny tokony hampiarana azy ny hampiarana azy ary indrindra raha tsy amin'ny sehatra tokony ivoahany ny voahany zay zany lizy le demokrasia zany dia hoe safidim-bahoaka malalaka zany momba resaka feto amintsika tsy isy safidim-bahoaka malalaka zany misy reny resaka reny hoe nandresy tany naty urina fa resy teny ambony helikoptera misy azany eto satria le Madagasikara jereo tsara fa nanareo azy angamba miaraka manaiky an'izany amiko hoe misy lalana efa tsy natao amboarina mihitsy misy zany misy lalana efa tsy ho vinavinaina mandrakizay ny anamboarana azy mba hahafahana foana manodikodina karazany zavatra be dia be eto amin'ny firenena eto tsy hitanisa toerana betsaka fa samy malala misy hoe ny mpanao politika le lohandohany no tsy manaiky hanaovana an'izy noho ny antony manokana zay misahatra kely karakaraina ohatrohatro zao anatiny ao misy hoe ny mpanan-karena ao amin'le tanàna no tsy manaiky hanamboarana an'le lalana dia mipanan-karena no mividy an'le fitondrana mpanan-karena no mibaiko an'le tafika be dia be zany na iza ho tezitra amin'izany hoe zava-misy eto zany tompoko ary hita amin'ny maso zavatra toerana efa nalehalehako aby zany hitako dia lasa ohatra zany hoe lasa zay tian'le vahoaka zany ny atao satria olona tsy natao hitondra le izy dia avy anatin'le vahoaka tsy mahalala an'le tena tokony hitondrana ny tany fa misy zany le hoe misy karazan'olona nefa nataon'Andriamanitra ho mpitondra averiko ihany le fanazavako hoe loha tanana tongotra ny tongotra tsy afaka isaina nefa ny loha tsy afaka handeha fa baiko avy any amin'ny loha ny etsehan'ny tongotra ary ny tongotra mihetsika no milanja ny vatana tondro-tokana tsy mahazo ao fa rantsana maro mafoaka be zay zany lizy raha mahafehy an'izay fotsiny zany tsika dia mandringeny tany milamime jereo ke tamin'ny fampanjaka e taoko tsika samby afaka mandinika tantara aby fa milamina tamin'izany andro zany zao raha mijeritsika hoe zay manao ny tsy mety dia maty zay manao ny tsy mety dia maty tsisy alaroalaro zay tratra manao kolokolo dia maty zay tratra milaza abobo dia maty zao ary ny zava-manjo eto amin'ny firenena ny abobo dia hoe zavatra tenenina fa ho atao nefa tsy atao dia samy mitazantsika izy avy ny voafoaka ao anatin'izany raha ho ampiariny zany hoe zay olona rehetra ny teny fa hanao an'izao nefa tsy nanao akory dia vinoy tapao ny tendany dia vinoy vady aman-janany karaha zany ngano ampiariny eto dia firy kay maty eto dia firy sisa mivelona hatrany amin'ny vahoaka rehetrarehetra any anaty tanàna any a zany le nahasony tany zay tratra mandray tsolotra azo tambom-bola amikareny zany tapao ny tendany firifiry zany eto firy ny mahasambola miteny hoe zahay dia tsy mbola nanaiky ny vidim-bola hita zany eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny ny mpitsara ny dokotera ny mpampianatra ny mpisolo vava ny karazana androm-panjakana isan-karazana eo ambonimbony eo firy ny mahasamy teny hoe mbola nanaiky fa tsy mbola nividim-bola na indray mandeha ary tsy mbola nandray tambiny fa tena nandeha niady tamin'ny mpahamarinana ary raha nisy ny kitikitika dia nahasanany ohatra
aty amin'ny vahoaka firifiry zany. Nareo mpivarotra, ahoana moa tsy toetra ny ozina. Nareo mpivarotra manaiky hovidim-bola. Ty misy entana tsara, dia misy olona manongom-barotra. Ty misy olona ray sahirakirana, fa ianao mpivarotra moa tsy mahalala hoe sahirany ty aloha. Komandiny any aminao ny entana. Manaiky ianao fa omenao azy ny entana. Ray sisa misy amin'io, meko anao ary io. Iny ary fa misy olona avy any, debadeba, na matavitavy atoka, na avoavina sandratry ny kiraro, na bebe palitao kely efa le tsy mampiasa savony sy anina fa ny eta saiky miady. Dia manongom-barotra hoe, ohatrina nangalany anina an'io, 10 alina, za mividy amin'io aminao 4 alina sy 1 hetsy fa lomba ho anahy. Dia anao koa mahay an'le vola miditra. Aloha fa omeko anao ary. Dia ary anao mody mahay mialatsiny be mialatsiny fa ohatra zao. Firy mivarotra mbola mahasamby fa tsy mbola nitambiana vola sy arena ohatr'izany. Tsy mbola nanongom-barotra, mbola tsy nandray kolikoly. Miresaka fady io a. Miresaka fampandrosoana ny firenena amin'le teny rana sy le demokrasia io a. Firy ary. Ety amin'ny sehatry ny fiarahamonina mahita amin'ireo olona be dia be mpanao fahasoavana ireo, mpanentana lanonana na mpikarakara mariazy, pikabary sy ny tariny. Firy mpikabary mahasamy teny fa mbola tsy nitambiana vola. Firy. Hoe ity misy kabary anankiray niditra androany alahady. Rehefa niditra ty kabary ty, dia miteny zany ianao hoe eny ary fa afaka ako amin'io. Dia nekenao. Avy eo misy olona hafa ny miditra makanao amin'ny daty mitovy sy amin'ny ora mitovy, dia ianao miteny hoe satria ianao maheno vola ry, dia miteny ianao mety amiko ka mbola afaka amin'io. Tato manao anao 2 hetsy ary manome anao 4 hetsy, le 4 hetsy ny nasianao. Dia ary ianao mody mialatsiny hay tena sendra diso daty ary fa kay tena midady mitovy fa tena efa lasan'olona. Avy eo hafa baraka fa kay fianakaviana ray daholo ihany reo, fa ny olona koa mitsapa anao. Eo vao ny ray sy-potsiny. Ianao ihany nanao an'le tato mivadika anakato. Dia miariary ohatry ny tafika andrefa tanàna eo anao hita amin'ny maso reniny sofina. Ianareo ohatr' izany le izy. Ny mpampianatra, firifiry ny mpampianatra masamy teny fa tsy mbola azona kolikoly nandray vola hanova noty, na anafaka ny tsy tokony ho afaka, na ahoana moa zany, na hanajanona ny tokony ho afaka. Firy ny mpampianatra mbola manaiky fa tsy mitambiana vola, na nitambiana vola fa tsy nanaiky. Idirantsika any amin'ny resaka voka-pifidianana, firifiry ny olona mpikarakara ao ka anaiky fa hoe zahay dia nitambiana vola fa tsy nentina andray, fity ny tena marina momba an'io, dia tamin'ny tena fotoana tokony namoana azy, namoana azy. Firy. Zany le demokrasia zany raha tianareo fantatra. Ny fangaro sy ny fanindran-dalana tamin'ny demokrasia zany, ny fitiavam-bola tafahoatra sy ny fitiavan-karena tafahoatra ary ny fitiavan-kely tafahoatra izay tsy nalasa lavitra fa dia langa marivo tototra ny heziny akotokananaka. Raha iso ary aty amin'ny lafin'ny teny etimera, teny erana amin'ny vahoaka, Andriamanitra no mibaiko. Zay baikon'Andriamanitra zay raha vao tonga ny tsindrimandry avy any amin'ny mpisorona. Zao le tsozy. Zao ny atao amin'ity tany ity. Mpisorona ny resahako fa tsy le olona kely mamina toka fefany sy toka dia mery dia mody milaza etsy an-javatra. Fa tena mpisorona, mpanao azy, tena tompony. Ary zany any amin'ny lapa olona tsy mivoaka mifangaro amin'ny fiarahamonina eto Jeroa zany fa ao tsy mihetsika ao. Mbola misy an'izany angeto manerana Madagasikara. Io mpisorona io no mifandray mivantana amin'Andriamanitra mahalala amin'ny maso mahatsara ny tany. Mpisorona milaza ny sorony isoronana sy mifaditra ifadirana. Vao tonga fotsiny ny tonotaona vaovao ary amin'ny Alahady dia milaza ny mpisorona. Misy mosary ozy amin'ity taona ity, zao ny tokony atao. Misy avandra be amin'ity fa zao ataovy. Misy an'izao amin'ny rifa ty ananina. Zany hoe fa azo avy any amin'ny mpisorona ny baikon'Andriamanitra rehetra. Dia inona ny ataon'ny mpisorona? Mampita fotsiny amin'ny mpanjaka. Dia mpanjaka no milaza ny vahoaka. Dia teny erana ny vahoaka izy ohatra hoe ore vahoaka, ho ataontsika fefilobe tsy mitatatra. Teny erana zay. Dia milaza ny vahoaka mety zany ny andrina fa izay tsy manao tapahana ny lohany atao fefy. Na hoe tsy mety zany ny andrina fa izao ny antony. Fa io ndraindray koa tsy erana ny vahoaka rehefa hita fa hasoa. Zay le mahabaiko n'Andriamanitra azy.
fa ato manko zany ny zava-misy am'le demokrasia de hoe ty misy hevitra na hoe tsy misy akory aza le hevitra eto amintsika nge hatramina filoham-pirenena aza manana mpanolotsainy fa ahoana sanatry ny vava ve zany de ho tahaka ny fary ka ny lohan'ny ray no matsatso sa ho tahaka ny vary ka ny lohan'ny ray no madinika fa hatramin'ny filoham-pirenena eto de manana mpanolotsaina ny androm-panjakana rehetra manampy azy eo de saika manana mpanolotsaina avokoa tsisy saina ve zany le olona de mila mpanolotsaina tsy mety nge zany e tsy mety zany tsy raha fipitatanana tokony nataon'Andriamanitra ho an'ity tany ity zany satria zany mila mpanolotsaina de hoe andao aloha ivory de rehefa mivory de mandeha ny kajikajy politika ty zao raha ataontsika an'ity a ny antokony rianina mety tsy valana amintsika fa zao ny anaovana anazy asitsika kely amin'ity aloha de verivery ty ato ny vahoaka tsondromitsika am'izay ty tanareo zay le kajy politika inona daholo ny ao ambadiko zany vola fahefana voninahitra laza eboebo zay ny ao ambadiko zany rehetrarehetra zany ato tonga de hoe atao fefiloha be tsy mitatatra ho ataontsika tamimbary be tsy mitatatra fa mosary ny vahoaka kely ny vary vokatra ny olona nefa betsaka ny asa ay ataovy zany ny andrina zay le teny etimera zay tsy manao ho tapahanay ny lohany atao fefy teny etimera zany vatsy zay re ambany lanitra de miorako ny olona zay rehefa ho reketina izy de miaraka am'le finomby misotro vokaka manao vely rano fa tena hitondra an'io amin'ny mpahamarinana reny nge azo entina tsara am'izao vaninandro iainantsika zao zany le fomba gasy iny ary mifanampiana avy any amin'ny banque mondiale ohatra 4 milliards de dollars tonga de mivoaka zany ny karazana loi de finance isan-karazany eo moa zany mandeha eo le kajikajy rehetrarehetra sy ny atota taratasy sy ny fandarana rehetra momba an'izany voaka ary ny vola be iny tokoa tonga eto amintsika ary zany ny vola be ohatra zany nde ataoko ohatra hoe misy vola 5 milliards de dollars ohatra zany hoa avy any amin'ny banque mondiale ho fanampiana atsika io koa moa zany mbola misy ambadimbadika io mbola misy le takalopatsa vidim-pinanana sy ny hoe tambatambazo mimpanosavy ame lomananaka mbola misy an'izany ao fa banque mondiale tsy amme volanao fotsiny ny FMI tsy amme volanao fotsiny fa misy zavatra ao hoe ty ataonay an'ity a de menay an'ity nareo ka rehefa samy zay hoa de andao atao lalàna ara-pombandrazana hoe zay tsy mila vola zay mehoanina de mehoanina de mehoanina de midebry nareo avy any ary de ataovy tonga eto zany de azonareo zara-tediavinareo de vita roatra zany izy de mety de mpanao fomba manao fomba mila volamena izy mila mercure andao ary ataontsika amin'ny fomba voakara-dalàna io eto nge be de be ny olotsotra mahita lavaka fa iny ny tonga de tsy fo amin'ny fanjakana tonga de tsy fo amin'ny fanjakana de le pirina kely sy ny tsy boboka ihany ny tratra fa ny efa mivadika sahoana efa mibarareo ka mandrezatra fotsiny ary ambadika ary tsy tratra tsony izy zany fefa avininana izy de mandrezatra fa le mbola tsy boboka kely vao manomboka ivadika sahoana tratra le pirina kely vao manomboka me lehibe tratra fa le efa tena trondro vavety tsy hitaratsy any amin'ny rano lalina le trondro vavety manapaka fitana le trondro vavety mampitango tao tanrify maso le trondro vavety isan-karazany le manavesatra rato reny ka tratra zany mihitsy fa alainareo espèce le vola ohatra na tsy alaina espèce fa alaina tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana tokony mba misy vely rano tokony mba misy tsitsika tokony mba misy misotro vokaka tokony mba misy am'le finomby tiry vahoaka fa tonga amin'ny vola avy any ananiny ty ho atsika foto-dravitrasa ho ataontsika amin'ity de efa misy ao tisy ty le ho ataontsika ka zao zaranina de manao an'izao tsitsika zao eto anatrentsika vahoaka malagasy manontolo mile finomby sotroka atao masonareo mivokaka de miara misotro vokaka aminareo solotena ny vahoaka rehetra zay solotena ny vahoaka zay efa misy andreny le pendraikitra reny any fa tsy hoe ny vahoaka ny tabataba hiakatra lapa efa misy de mifampisotro vokaka alefa en direct ohatra amina hainao manjery ohatro zao alefa en direct ao anaty Facebook sa de mivoady fa tsy hinana amin'ity volo ty na ny ariary zaka ny lalitra aza fa ampy any karamako zay omeny ny tanindrazako fa raha mihinana amin'ity na ariary zaka ny lalitra aza ka kely ohatry ny ila ho mainty de keleza pite rita fonganatra any amin'ny vady aman-janako
de mitsitsika oatra zay daholo ny androm-panjakana rehetra eo ambaniny hoe marina zany fa zay koa de vonona tena hiasa araka ny tokony izy ho aminareo vahoaka marina. Eto amintsika manko zany zavatra voadinika zao de lasa olan'olombelona zany zao no misy tsy olana antoko fa tsy olam-pirenena. De firenena zany tokony afaka manao zavatra fa noho ny tsy fitovik-hevitry ny olona vitsivitsy de mifanaratsy ampitoerana oatra miboka amin'ny taninandro eto aloha mipetsaka. Miteny foana ny olona rehefa misy miresaka andrina, na ny andrina eto merina miteny, na ny ray aman-dreny ara-drazana any amin'ny faritra no miteny, na ny ampanjaka no miteny, na ny tangalamena na ny sojabe. Mahagaga fa raha vao ny avy any amin'ny faritra moa zany no miteny tsy misy mitabataba. Sanatry mivava ve zany de hoe tsy tohiteny ve ny mpanjaka any amin'ny faritra, tsy tohiteny ve ny sojabe avy any amin'ny faritra, tsy tohiteny ve ny tangalamena any amin'ny faritra sy ny olobe sy ny mpimoasy any amin'ny faritra. Sanatry ny vava. Fa raha vao ny andrina eto imerina no miteny, raikitra ny rombo, andrina reraka, andrina lamy mofo, taiza lahy andrina, inona mba vitany lahy, manaova raha mahavita. Zany manko zany le toe-tsaina le fisainana ova sasaka koa manahirana be. Zay zany mba zavatra teneny, nefa zao ny zava-misy tsotra be nge zany e. Nareo aloha ny eo de hoeto zay olona napetraka reo aloha no eo, le nareo resako nareo vahoaka, satria zay le demokrasia de le vahoaka aloha zany no mitondra. Fa rehefa tsy vita meo ny andrina fa tsy atoro azy zany, hainy zany ara-boajanahary zany any anatiny. Fa matezitr'olona moa rehefa eto any miteny an'izany hoe misy olona efa nataon'Andriamanitra hitondra. Efa misy manitsikitsika an'izany hoe ihany koa hoy ny zanga mbola niteny an'izany teto nandray mandeha aza hoe andrina sa inona, ary tsy zany mieritreritra hitondra, tsy zany manina mitantara ny fomban-draza na tompoko de manazava hoe inona ny tokony aso ny tany. Fa raha ny tongotra ny asainao misaina tsisy zava-patatro ny tongotra, raha ny loha ny asainao mandeha mandady tsisy nininona mandeha eto. Fa ny lomo mila manome ny baiko tongotra manatanteraka. Ohatra n'izao tontolo zao ihany ty, le zao tontolo zao aloha zany tsy le zao tontolo zao univers ny resahako, tsy le zao tontolo zao galaxie misy atsika voalaka teny resahako, fa ndeha mba mody ataoko hoe le planète terre fotsiny, le planète tany monjany de ataoko izao tontolo zao, satria zay moa ny kely takatry mibetsaka. De eto amin'ity planète tany ty zay efa misy olona nataon'Andriamanitra ho tompony ny ara-panahy fotsiny, de jereo isika ho anatiny tompony ny ara-panahy ny gasy. Gasy mahavita zavatra tsy eritreretinao tena zay mahazisy ny faratapony avy any ajoreo anaovany gasy azy. Ary zay olona nilaza fa sage na initié avy any ivelany, na Jesoa izy na Bouddha na Shiva, Krishna, Ganesh, Vishnu, Brahma, Zeus, Ptera, Apollon, Poséidon, Osiris, Akhenaton sy ny tariny zay misy avy any ajoro eto raha anao amin'ny gasy, fa tsy ampy ny gasy. Le gasy tena mbola manao azy resahako, fa tsy le taikiringa kely efa mitady vola mampiasombahoaka ery, fa tsy ampy. Nisy an'izany tsy matahodrafo zany zao ohatra, le mitsofoka any naty rano, de any naty rano izy mandrehatra afo, de manatono akondro, de akondro masaka no entina miverina miakatra. Nga zany vidan'ny siansy anao azavainy e, tsy tanao eritreretina ke zany e, fa gasy no manao an'izany. Zany ny ara-panahy zany rehefa miasa. Reo firenena tatsinanan'ireo de jereo fa saika mpilalao ara-panahy mitovy amintsika daholo. Misy nataon'Andriamanitra ho tompony ny ati-doha sy ny saina sy ny ketrika fotsiny, de jereo ny firenena tandrefana menakavy. Misy nataon'Andriamanitra ho tompony sandry hiasa fotsiny, de jereo ny afrikanina, tsy midika zany hoe ambany ny afrikanina na ambony ny europeanina na ambony ny tatsinanana, fa ny fiarahan'ireo no mampiodina an'le fivoarana ngezabe. Zay le niteneniko tamin'iny hoe raha ohatra zany ka filoham-pirenena ray no mitondra ny Afrika, mitondra ny Madagasikara, mitondra ny Aostralia ohatra, de milamina ny tany. Lamina ny tany satria ray ny filoha, alaina ny zavatra tsy Aostralia, ampiroboroboina ny toe-karenany Afrika, izy ihany ny filohan'izany. Alaina ny vokatra avy any Afrika, leva eto Madagasikara, izy ihany ny filohan'izany. Alaina ny vokatra eto Madagasikara, ampiroboroboina ny Aostralia, izy ihany ny filohan'izany. Fa raha hoe Madagasikara ray nefa filoham-pirenena roa raikitra ny gidraka, satria omba latsy roa pahatra ny akoho latsy roa pisoko, raikitry ny ady. Zany ane le izy fa tsy de hoe inona akory. Efa nataon'Andriamanitra ho zay le izy. Raha samy mahalala an'izay zany de mirindra sy milamina, de fanampiny ny fomba sy ny fady.
reo amin'izay ny fehezana an'le tany any onona le fitiavatandrazana kezabe nresantsika ty rem-piandohana hoe miaina ary tsika zany ao anatin'le fombandrazana inona ny tokony atao fa tsy revingadry zany nagadra mirevy fa mahaso ny tany zany izany hitondra amin'ny firenena tsy maninona na mety mbola ho ataonareo fifidianana azy io na de tsy tokony ho fifidianana azy izany hitondra amin'ny firenena de natao fifidianana aza andao ndray jerevana avay aloha ny tetiara-pirazanana so de taranaka mpamadika tanindrazana taranaka mpisolelaka tamin'ny vazaha so de taranaka olona mpanao ratsy efa ratsy fetomboana jerena double nationalité efa misolelaka amin'ny vazaha zany tsy izy zany fa saingy zao manjoa atsika reto milaza fa diplomatsy ny avaram-pianarana isan-karazany reto ny tena mamparomotra an'ireo sy mahatonga an'ireo mitabataba nge hiaro ny tompontsoany e ibahana no eny ambiliany e so de ianao ny anao kely fakakitay be bahany eo kosa hoe lalomanga ty tsabatsabaka ny rony sosany tsy mba azo diasina nefa mifatiny ko tsy fandevina fa miambina ny eny ambiliany mampitabataba an'ireo fa raha izay fampandrosoana firenena tsy ao anatin'ny lohany loha fa vola aloha firifiry zany eo manompoka ato am'izay manompoka ambonimbony asoroko angamba ny sefoko tany fa sefoko tany aza mbola miady mafy mampalahelo kely fa miakatra ambonimbony kely tsika lefa le manompoka azo refesiny ohatr' zao ny atony de reo olona reo zany de mijery an'izay karazan-java misy antsika hoe fitiavatanyrazana manahoana inona ny fombandrazana azo ampiarina am'izany fa nitsitsika sy mively rano sy no milefinompo sy misotro voka nge azo atao tsara e zao nyvaninandro iainantsika fa azo atao zany mbola nresahako te tamin'iny hoe firy zany filoam-pirenena mbola mba nasananao malabary taoko misamy mikenda aby lasa le mikenda no mamaika mifehezina zany zao moa tonga andray ty lazaina hoe aretina mitapim-bava ndraiky io misy lalam-panafany ratsy ho an'le firenena ny eo a le zavatra e mifamatotra am'izay zany le fomba sy mifady amoahana le resaka demokrasia sy le resaka teny entimera zay voatonon'Andriamanitra zany no taterahana avy aizy zay hoe zay tononon'Andriamanitra zay le anjara asany mpisorona zao ve mbola manana mpisorona ve ny mpitondra eto amintsika mbola manana mpisorona ve ny androm-panjakana rehetra zay mijoro mpanatanteraka mbola manana mpisorona ve reto le mpampita ny afatra rehetra amin'ny vahoaka sy misolo vavan'ny vahoaka ao ambony ao tsy manana tsy misy zany hevitr'Andriamanitra fa hevitry ny vahoaka no atao ny vahoaka nefa ozy raha ny taninao hoe inona ny tokony atao de ozy hoe ivarotiny arabe zay mahafinaritra azoko zay ny ahitany ny hoaniniko le olona zany latsaka katerena de zay ahitany ny hoaniny sisa tsy eritreretiny tsony za fampandrosoana firenena hitanareo lasa ohatrany hoe karazana fanerena mivantana mihitsy obligation ve mahalaza azy zany raha ho ataoko am'le teny azonareo rehetra lasa zay ve zany le ampianaran-janaka hoe andeha ho ampianarina iny zanakay fa tsy maintsy mianatra manko sa hoe ho ampianarina mba haninona ho tonga inona hanao inona eto am'le tanindrazany fa zay le voaton'Andriamanitra zay le volavolainy mpisorona tonga de fandavorarina no mena amin'ny vahoaka hoe inona ny tokony atao fa tsy miera itsony hoe andao aloha ivorytsika de mandeha ny kajokajo politika de mandeha ny aka mafamafa olona de mandeha ny aka zarazara vola tsia fa raha vao mbola zay ny eto sara ny oloko arivany andro eto koa fa de kamboto mahazo anjomba ty masoandro mata mampalelo tsisy fandrosoana azo atenaina verina indray am'le resaka anankiray fomba sy mifady ihany ny tandremana am'izany tanindrazana mitaho azy n'Andriamanitra manambina ho azy raha mipetraka ny hoe salama ve aloha ny vahoaka ao anatiny voky tsara ve ny vahoaka ao anatiny ary indrindra mandro fahalemana ve ny vahoaka ao anatiny raha reo ozy ihany milamina mandro fahalemana amin'ny tany inona indray ary zay fandripahalemana miainga avy amin'ny fombandrazana zay ho hitantsika rehefa aveo fa misy dokavarotra moa zany tsika eto zao satria amin'ny enina ety amin'ny trano fitenenanay ho alefa vetivety fotsiny ty dokavarotra ty de verineto ndray mamita ny atsasakady amin'ny farany tao ary Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix.
Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Cool TV vous présente Mongamania Festival K-pop Super Show 10e édition le 11 et 12 décembre au gymnase couvert Inkunjan. Le salon de l'animé, du jeu vidéo et de la culture asiatique à Madagascar. Au programme, exposition-vente sur 1500 mètres carrés, animation culturelle, concours Mania Got Talent, démonstration et tournoi de jeux vidéo, Just Dance sur écran géant. Tout ça, c'est le 11 et 12 décembre au gymnase couvert Inkunjan. Par 4 milliards. Mongamania Festival K-pop Super Show. Vivez votre passion autrement. Plus d'informations sur la page Facebook Mongamania Festival Madagascar. Ie tsetsatsehatra kely ohatran'ny zabora manify fotsiny iny a itsofoako indray ary atao anatin'le resaka fandripahalemana ty moa zany zatra efa somarina tsipitsipiko kely ihany le izy fa eto vao tena miteny tsara ny fandripahalemana hoentiny fomba sy ny fady voaro ane ny tanàny raha samy mba manao famato daholo angeny rehetrarehetra voaro ny tanàna raha miatra ny resaka rafitra diny fa firy ny manao an'izany firy ny tsy manao an'izany ary zay manao aza ediva amin'ny fanjakana satria ao anatin'ny rafitra dina misy ny fitsaram-bahoaka tafiditra ao anatiny zany hoe nandika ny diny ty dia ny vahoaka amin'izay no mitsara azy fa itsy fo amin'ny fanjakana zany raha vao mikitikitika fitsaram-bahoaka ianao zany nefa mahasoany tany zany da tsy manetanareo manao fitsaram-bahoaka so zany raiky io no tsarain'ny fanjakana amin'izany fa miresaka hoe zany le fomban-draza atsika ampy anasoavana nyty tany ty fa ny fandripahalemana zany dia voaro ny fomba sy ny fady raha ohatra ka tena hoaveritsika amin'le hasina zany zao le izy le famerenakasina ty koa moa zany resaka be dia be fa be koa milaza mamerika-asina nefa vao may manota fady vao may manimba zavatra tsy teteny zavatra be fa nisy vao nilaza vao namerika-asina vao tsy ela tena lalao maloto be reny fa miteny tsy teny hoe iza maninona fa tsy fanao reny indrindra eto akibony merina raha ny fantatro amin'izay fomba eto ny eto ny voafehako dia ny eto ny lazaiko tsy miresaka ny any amin'ny faritra fa tsy anany any sady tsy voafehako fa ny eto aloha ny tena teneniko tsy fanao eto akibony merina reny zavatra ny trangy reny teraka resa be izy reny tao ao efa angamba nisy ray volana latsaka teo zay manodididina dia samy mandignitsika hoe inona zay zavatra resahako zay zay mahazo zay tsy mahazo zarako aza tsy azonareo aloha amin'iny fa tsy fanao reny vao may reny ho tafady amerikasina ny tediavina nefa ho tafady reny Andriamanitra tompon'ny aina zava-masina mpita azy pitahan'ireo biby amam-borona pitahan'ny olombelona rehetra misy rafitra tanatohatra fa jereo tsara zay fa sao dia hoe nalonge manitatra ny tataka zay manjaitra ny rovotra sao dia natenako anirina indray ny ampivandravandra na sika teto nisy fotoana nresaka hoe tsisy doany zany eto imerina ary mitenena zay mahasamylaza fa misy doany eto imerina ka tena hoe efa nisy doany hatramin'izay teto imerina ka tokony mbola isy doany mandraky ty ny androany reo doany reo ve raha hoe kena ary mifijoroan'ireo doany eto akibommeriny reo raha tena ho savana isanisany ve reo dia mahasamy teny fa tena zavatra ara-pomba sy mahatandrina tanteraka ny fadika io ny atao ao na ny sarangan'olona mitondra azy na ny fombafomba rehetra ampiarinao za mahita doany misy sarivongana masin'ny Maria za mahita doany misy baiboly mivelatra zany ake dia efa zavatra tsy mety mety hiteninareo hoe teny tsara ny ao anaty baiboly misy teny tsara be dia be mihitsy ao fa tsy eny kosa ny toerana natokana ho an'ny baiboly ameo hasina ny baiboly dia meo haja any am-piangonana fa tany nefa nanokana nanaovana azy na any amin'ny sinagoga na any amin'ny tempoly zay no nametrahana ny baiboly fa tsy eny amin'ny doany mopera sy pastera tsy anaikinao vina ho asianao sarina renam-pomerina amin'ny mpiangonana
na hoe eo amin'ny tsangam-batom-piangonana eo tsangam-bato ny aga mainty tsisy anaikan'izany dikan'izay omeo haja fa samy mahalala ny toerany. Raha samy savaina ve ozy reo doan'ireo dia manaraka ny fomba sy ny fady avokoa ve ny zavatra rehetra. Firifiry koa moa ny olona mpamosavy mandeha manasina eny, mpamosavy tena le mitsinjaka manao koasa eny ambony fasana mihitsy ny resahako. Firy nydikan'izay zany efa laza zavatra ratsy sy zavatra maloto. Ianao nge raha tonga any amin'izany lapa zany tsy temibetsaka eto fa zavatra tsy firesaka moa zany. Fa zany hoa io toa dia mipetraka eo ny telefônina midiny eto ny vola, mirotsaka eo ny kapa ny kiraro ny inona apetraka eo daholy, olona manarivorivo no mivory. Mivoaka avy ao samy maki ny azy, samy mandeha, mbola misy an'izany angeto. Ary eto Kibomerina ange zany fa tsy lavitra. Zay nanao ratsy dia miary aroatra ny vaikandriny eo fa eo anao dia voapangy masom-bahoaka eo hoe ty nanao ratsy, ty zao, ty zao, ty zao. Tsisy miafiny zany na kely aza. Toerana be dia be mbola misy an'izany eto Madagasikara ary indrindra eto Kibomerina mbola misy. Zany le fitandremana amin'ny fomba sy ny fady. Maharo ny fandriam-pahalemana zany satria mpanao ratsy zany dia miilika ho azy. Zay efa namono olona dia hoayaka ho azy eo. Zay vao mitetiky ny amono dia tratra vaky batsilana. Inona nga mihoatra an'izany? Teoriana tratra nyreto hoe lasa le fomban-drazana indray moa zany ny ilika ho latsaka ambany tratra nyreto milaza ho mpiandro tsy fantatro na miandro inona na miandro inona. Na miandro kisoa na miandro fody milaza miandro daholy. Ao anatin'izay fomba sy ny fady zay le zavatra kely pitsopitsony kely tsisy dikany ataoko mihitsy hoe tsisy dikany satria tsotra dia tsotra hiainana ao anatin'ny tokantranontsika. Tsotra dia tsotra. Reny resahako reny hoe tsy azo atao mamoaka fako amin'ny arivo. Fa maninona nga ny lalàny eto amin'ny tanànana Antananarivo ohatra. Tsy haiko aloha ny any amin'ny faritra raha mba ohatra zany. Eto Antananarivo maninona no amin'ny 7 alina vao manomboka mahazo manary fako. Dia amin'ny 5 maraina amin'ny farany. Tsy fanao nge amin'ny 5 sa amin'ny 3 maraina tsy haiko izay. Fa tsy fanao nge zany e. Zany nge dia efa ho tafady e. Aiza moa ny andeha ny fiainan'ny olona eto. Tsy azo atao ny mamoaka fako amin'ny ariva fa ny ariva fanangonana, ny alina fampirimana. Zay ny tadiavinao rehetra dia mody ao an-trano amin'ny alina. Ary matoa anao manan-karena dia manan-karina, ka matoa koa manan-karina dia manan-karena. Ka le harena efa tonga indray ve mbola ho ariana aiza amin'le fotoana fanangonana sy fampirimana. Azonareo ngamba le tiako resahana. Fa eto amin'ny tanànana Antananarivo zao amin'ny 7 alina vao manomboka mahazo manary fako. Nefa ny alina fanangonana sy fampirimana tokony miova zany raha hoentsika amin'ny fomban-drazana lizy. Ary tsy hitako zay maharatsy an'izany zavatra azo eritreretina tsara. Fa ny maraina no mampiaga. Maraina no mampiaga. Angonina fotsiny no mifako amin'ny ariva dia atoby eo anilany varavarana. Mbola miangona zany ary ny trano mirindrina. Kiatona hidy. Tonga amin'ny maraina, mivoaka ny olona andeha hiasa, mivoaka amin'ny biby amam-borona, miditra ny antsaha ny omby, mivoaka amin'ny mpiasa rehetrarehetra, dia asorona koa ny fako. Maraina ny fanadiovana. Sanareo nga amin'ny ariva vao manadio trano. Fa maraina ny fanadiova trano sy fandamina trano. Fa tsy amin'ny ariva. Ny maraina no misy vahiny tonga mamangy. Zay le hoe tonga maraina hitakitrosa ny tonga atoandro hinan-kanina ny tonga ariva atory. Ka raha amin'ny alina nareo vao manadio trano, vahiny efa le atory zany sisa no andrasanareo ao. Raha koto mandimby sara ndrena solo. Zay le izy. Tsy azo atao ny manasa vilia amin'ny alina fa mahabe trosa. Rehefa hafa le hoe manasa vilia melohany isakafona. Fa hoe avy misakafo amin'ny ariva, tsy azo sasana iny vilia iny, tsy azo sasana madio tsony fa avela ao iny, afaka lomanareo rano, afaka priminareo iny amin'izay anaovanareo azy. Afaka janonao anaty koveta fotsiny iny dia saromy ao e. Raha vitsy maraina iny sasana. Fa ny alina fanangonana fa tsy fanariana tompoko. Ianao raha vao manasa eo dia manary, vao manasa dia manary. Tsy mety io. Tsy azo atao manasa vilia amin'ny alina rehefa le tsahatra amin'ny sakafo. Ao an-tranao aza sarahana sira sy tantely sy sakamalao. Zany no hanitry ny tokantrano, zany ny fiarovan'Andriamanitra, zany no hasin'ny tokantrano, ary indrindrindrindra zany ny fahamamiana sy fitambaran'ny fahasoavana ao anatin'ny tokantrano.
ao an-tranonao tsy misy tantely na kodiny na ray sotro kely hohanina aza tsy misy tantely, inona ny zavatra miankina betsaka ao an-tranonao tambavy sy ny mangidy sy ny fanafody mangidy, aiza moa ny fiainanao no vanina. Lalam-panavana izy fa tsy dia hoe ny tolo akory ny ty etraketraka na ny tolo ny ty filambaniny dia filirony, lalam-panavana fotsiny ny lalaovina. Hoe tokantrano tsy misy sira dia tokantrano tsy misy asiny zany. Misy olona dia any aminareo mangamba meo sira kely kiratsy amin'ny savika, sira kely no angatahana any an-dranon'olona. Ahoana ozy ny tolo, ny olon-keny raha makeny an-tsena ny sira tsy mba fanafatra, zany efa fady nge zany resantsika zany. Mampirindra le fiainana amin'ny andavanandro fotsiny zany. Raha manana sakamalao anao ao an-tranonao, tranonao ve dia ho vakin'izy, fa zany efa tsy resahana be, fa mba tenena fotsiny hoe ampirimo atao trano reto. Eo amin'io tanànanao io mba tokony mba misy zavatra eo na ray aza maniry mba mitondra fiarovana n'io tanànanao io, ohatra hoe hasina. Rehefa misy an'izany eo dia efa zava-dehibe tokantrano tanàna mba misy hasina io, fa tsy voandelaka mameno ny fefinareo dia inona moa zay voandelaka. Voandelaka raha mbola atao hoe azon-drika, azon-orana, mbola azo hitsabona raha hoe tena anina, hoe misy an'le feribe tsy sitrana reny. Fa lasa ohatrany hoe ody folaka tehirizina tanàna zany dia manjera, lasa mirary lozy zany. Fa ny hasina dia hasina, taretra dia mitaredretra amin'ny fahavalo, raketa dia miraikitra eo amin'ny fahavalo. Zany ange tompoko ny asin'le zava-maniry 12 naniry tany naty ady vorona andriny e. Za zao Atsirabe mahita tanànan'olona be da be feno landemy, dia jereko amin'ny firafitry le trano, mbola le trano gasy taloha be le izy dia hitany tsara le fanirian'le landemy hoe ery ivelan'ny tanàna ny ataony landemy. Fa misy olona ngamba vao taty aoriana vao namboly landemy, le landemy efa maniry ao anaty tanànany, le olona avy eo miresaka dia mitaraina hoe zay menakavy ato dia farofina retina foana, tsy afaka mihitsy misy landemy maniry eo an-tanànanareoko. Dia malemy ho azy eo nareoko, landemy ange fandemeny. Misy miteny hoe landemy, misy miteny hoe dandemy, izy ihany zany. Za moa vaingana indray zao vao nahalala n'ity resaka ty tamina namana tany Atsirabe tany hoe ainy mandrava sarotra hoe senasena. Zay ny filazany mandrava sarotra any aminy avy any amin'ny tanàna ny fariparitra atsimo atsinanana any izy, hoe senasena mandrava sarotra, mandrava sarotra ihany le izy. Ianao zany oara-mba mahatandrina zany rehetrarehetra zany fotsiny dia mety le izy. Fa landemy ve ny ambolenareo an-tanàna tsy any ivelan'ny tambohanareo fa ao anatiny tsy isy vavady manasara ka tsy isy fefy manelanelana, dia malemy ho azy eo nareoko. Satria le landemy me mivelatra mampiasa an'le herin'ny fandemena ihany, fa ny landemy any anaty ady vorony tokony ho izy andemena ny ody ratsy, andemena amin'ny fahavalo. Ny landemy eo tokotaninareo indray ny namboleny dia malemy nareo, fady zany tsy tandrina. Efa nresahako hoe ny fady raha vao tsy tandrina dia zay le atao hoe fadiditra, fady miditra, dia lasa mifadiditra amin'ny vatanao. Eritrereto hoe ianao mitsangana dia misy biby lava be manodidina an'io vatanao, mifadiditra amin'ny vatanao. Dia rehefa tratrany dia mivandibanditra ny vatana, mivanditra avy amin'le faditra. Dia mila alahpaditra ianao, alana le zavatra mivandibanditra dia alahpaditra e. Dia reny le nitezana hoe mandroa amin'ny ody fady e, mandroa amin'ny tanterakala e, mandroa amin'ny velomiriri e, mandroa amin'izao. Ilaina nge reny zavatra reny e. Zay le asin'le hazo mifameno amintsika olombelona. Ka raha hotaitsika indray le fady, hotaitsika zany le hazo, vonovonotsika fahatany, tapatapahantsika fahatany, amidimiditsika fahatany, tsika ihany ny vo. Tsika ny vo. Ary tsika tsy mahatandrina an'le hasin'ny tany, tsy mahatandrina an'le fomban'ny tany dia miara-taraika. Ohatra anankiray efa napetreretako anareo ty tamin'ny zananao loha hevitra momba ny omby, hoe 4,4 omby isan'andro. Ataoko anaty farankisosina satria tombatombanisa reo. 4,4 omby isan'andro no maty manerana ny Madagasikara. Isan'andro a. Zany omby miakatra avy ao atsimo ao zany ane ka betsaka e. Zany omby midina avy any avaratra any zany ane ka betsaka e. Fa ahoana ary ny tsy mety lany tamingana ny omby? Mbola zay le hoe hasin'ny tany voatasy voatsimbina, mbola misy Andriamanitra mialy tany. Fa rehefa tsy ho ajaintsika zany rehetrarehetra zany, eto atsika ny raisina.
eo zao tsika mahita hoe mifandripahalemana voary ny fomba sy ny fady fitondrana firenena voary ny fomba sy ny fady satria teny etimerana atao fa tsy demokrasia tsy zay tiany ny vahoaka ohatrany hoe ty misy vay maniry vay mivatanao fatao amin'io vay io tsy maintsy esorona ny akalana marary be nefa no analana an'io akalana io ka raha ianao no mitsikina hoe mama marary fa aza ananina aza atao an'izao de tsy afaka zany le akalana de manonitra de mandavaka de nefa rano tapahana tongotrao mivadika cancer io vao may zava-doza tsy aleo ve niaritra kely tamin'le akalam-bainy esorona atsika tsy mahary-pery matsy de rehefa zavatra mahasoa atsika de lazaina fa tsika indray no te anao an'izao amerina fanjakan'andriana anapado anao andrisiny any za moa rehefa miresaka andrina le tena andrina razana tena tompo ny fahevana ny resako fa tsy le andrina kely misavy-tsaranga sady mandoalika any am-piangonana mihinana zao fady rehetra zao andrina nefa mihina kisoa andrina mihinana tongolo gasy fadin'andrina tsy ajaina ny fomba n'andrina tsy raha nefa mba mihebo fato andrina misy andrina aza manao malabary de sikin'olona riny andeha anamboara amin'ny malabary anige de efa mamperitreritra misy karazan-damba zay fataon'le olona sikina masina be aminy io satria misikina ny tena fataon'ny fombany de anamboarany zalahy malabary de andrina hony izy de anao zany andrina mitsikasina inona le mitsikasina mitsika hasina satria tsy le Andriamanitra tompon'ny andrina najainao sy mivavahanao le mivavaha mpanjaka taloha le mitenenany hoe nasona tsara amin'ny tany avy amin'ny 12 manjaka avy amin'Andriamanitra andrenanary zay nary sy namorona ny asy ny 12 manjaka ny jiny avoan'ny tany ny zava-masina 12 ny asy mivaza-tany efatra fa izy Andriamambazaha avy any indray ny vavahanao de anao nefa mbola milaza fa andrina nefa na amin'ny baiboly ivavahanao aza miteny hoe fa ankehitriny de tsy misy tsony na andrina na ova na andevo tsy misy jiosy na jentiliza fa raha ihany tsika eo amin'ny Kristy tika an'izay zany ianao rehefa kristianina tokony miala amin'ny mahandrina anao tazomy any am'izay maha kristianina anao fa le andrina mbola manao fomba mbola manaja fomba mbola tia tanyrazana ny resahako fadin'andrina rehetrarehetra io hoanina tsy maharitra ihany rehefa mahita fromage de tête vita amin'ny kisoso mihinana côtelette sy mortadelle tsy maharitra vao mahita sorokiso malemilemy zany izy nefa milaza fa ho andrina raha vao miresaka fiandriana de betsaka foana ny tezitra vao miteny kely ianao hoe ny andrina de zao fa zay zany amin'ny lahandevo fa kany izy nyteny an'izany any misy olona tena tsy mitsahatra mihirahira hoe ry any koa ho ny andrina tsia tsy mbola niteny an'izany atetona indray mandeha azy fa raha mahatsapa an'izany izy anazy zany tsy mahatsapa izy anazy ko zany tsy olana zay raha efa nataon'Andriamanitra de raha mikorina tsy mahavery iny fa hoe le fitondrana ny tany sy firenena zay le averiko tary hoe le olona nataon'ny vahoaka aloha zao no mitondra de zao ny iainana satria vahoaka ny nametraka an'io teo nanomboka hatrany amin'ny fitondrana republikana republika voaloha zany resako zany rehefa natao le latsabato hoe référendum hoe Madagasikara de lany hijanona ao anatin'ny protectorat français de nijoro ny republika voalohany tamin'ny 17 volana oktobra 1770 tany zany de efa nanomboka zay hoe tsy fitiava-tanyrazana tsony no mitondra fa efa nivazaha am'izay no mibaiko avy atsy-ambadika marionnette am'izay zany ny filoha de zay mety amin'ny vazany atao zay tsy mety amin'ny vazaha zany satria nahoana misy fifanekena goavana be any avant tout les intérêts de la métropole hita angery amin'ny fifanekena isan-karazany mandehandeha tsy roa reny hatrany amin'nany raha Napoléon ny tsy Napoléon fa izy ty Léopold II hatrany amin'nany raha Léopold II missionnaire angeny efa hita zany hoe avant tout les intérêts de la métropole zany hoe ny tompontsoandry zareo aloha melo ka ianao raha teo eo amin'ny toerana de mila manaiky azy de manaiky ny tompontsoany sy ny zavatra rehetra resahany rehefa tsy koa anao de mba teo fa raha hoentina amin'le fomba sy ny fady le izy tonga de niasa ny tany ny fampitsitsihana de mety de zay le teny rana ato hoe zay tenin'Andriamanitra menona avy any amin'ny mpisorona ampitaina amin'ny vahoaka tonga de ty teny rana vita zay tratra manao ny tsy mety vinoana io efa hatrany amin'ny 12 mahafatany aloha-tany ho ahy io ny tsy mivinoana tsony le mpanao ratsy satria nanomboka nahazo vana fivavahana kristianina namela eloka de hatramin'ny mpanao ratsy zao nidalo ambola tabatra firy tsika any no mimenimenina nidalo eny amin'ny sisy mifiry mipangalatra ny totakely ny tikely sy mpisoloky feno vidy telefona ianao ny petite vitesse de mitondra savony be anao zay mody raha nandoha 7 alina ianao de savony vidinao 7 alina
lasa be deaibe koa le ty kely hoe reny efa resako reny hoe hotafady reny ataontsika hoe olona mpanamboatra kafe nefa ranona katsaka ny ataony katsaka ny dorany iny ny tatavaniny de lazainy hoe kafe ny ronono mitapidrano ny karazan-tsakafo rehetra io efa tsy mandeha am'izay loany zavatra lany dady de modikosehana amin'ny dissolvant mamono olona ane zany hotafady fa zany ange mbola ho an'ny tanin'Andriamanitra avy rehefa tonga le fahafatesany mialohan'ny verenanao eto ibabiny todiny zay nataonao de mbola ho tsaraina daholo aloha ny rehetrarehetra hoe taitaizy ianao nanao inona reto avy ty ny vita verina ary ty ny karamanao babeo fa ratsy na babeo fa tsara zany io de ohatrohatr'izay zany lizy zany raha fitipitiniko kely daholo zany le resaka rehetrarehetra fototry ny fahoriana sy ny ratsy rehetra teto ny tsy fitandremana ny ty fady ty ary anisany mampitotongana ny firenena ohatran'izao satria lasa zay tiany vahoaka ny atao vahoaka efa tsy mitady fady tsy manaja fomba tsy mahalala tsony zay hasina maha olona azy no mametraka olona ray hitondra azy de rehefa aveo ndray izy samy izy ihany no miady asa raha azonareo zany raha ohatra ka hoe ny mpisorona no miteny amin'ny mpanjaka maninona zao eto Antananarivo raha ny tsisy mpanjaka ny any amin'ny faritany rehetrarehetra manana mpanjaka daholo zay le teneniko mako hoe fa maninona ny ohatrany hoe tsy toteny amin'ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana ny ampanjakany amin'ny sisiny ary fa maninona reo tsy mba hakan'ny filoham-pirenena hevitra mihitsy maninona reo tsy mba misy mpanolotsaina manokana tonga any mba maka hevitra amin'ireo maninona ny rehefa vorovory vahoaka ihany hoe ahafahana misehoseho sy mideradera zay vao mody atsona ny ray aman-dreny ara-drazana hitsodrano le ray aman-dreny ara-drazana koa tsy fantatro zay ao ambadika hoe misy vola be ohatrinona miodina angao fa nahita fa olona tsy mety atsofina rano ihany ohatra zany anie nanatrika fangataham-panambadiana tany Tamatavy tao amin'ny tsy tena tany Tamatavy fa taty amin'ny faritra Andekaleka tao amin'le tanàna kely atao hoe Ambinany rano mepita lakany io miala aveo Andekaleka eo de tao amin'le Ambinany rano tao nijanonana teo amin'ny tapa-bolana teo hitakitako kely daholo le fombafomba mbola atao ao mbola misy ampanjaka tao de tao amin'io tanàna io zany mandeha le fangataham-panambadiana fangataham-bady de misy varavarakely ao amin'le lapa misokatra zay mitodika metsinanana de misy renirano be mandeha ao de angatahany eo aloha misy fombafomba atao de misy tsitsika atsona zay vao manaiky mitsodrano ny ampanjaka zao ohatra ny tsisy an'izany tsao fa ohatrany hoe efa mipetraka eo fotsiny de misy protocole manolotra ery hoe zao zany de omena fitenenana ny ampanjaka ny anina de mitsangana ny ampanjaka de mitsodrano na vokatra ny fona tsy vokatra ny fona ara-pomba na tsy ara-pomba de atao fotsiny ihany azonareo le izy satria zay le demokrasia efa voateritery akolaka daholo izy ka sanatriva eo tsy toteny ntsony ka le ampanjaka avy any amin'ny faritra maika moa fa ny etimerina mandraky ty zao ny androany de tsy misy mpanjaka satria etoko tsy azo anaovana style trondro tovenant fa tonga ianao de mazava hoe na ianao tilapia na ianao karpa na ianao vangolopaka na karapapaka na thon na capitaine fa tsisy hoe tovenant tsy mety an'izay eto aky mbo merina ianao va manomboka amin'ny teny fotsiny aza hoe andrina de efa tsika fonondrareo hoe avy aiza taranak'iza firazanana fahafiry iza ny razanareo taranaka fahafiry nareo aiza mivohitra zany mbola jereny rehefa tsy andrindray andrindrany ny ray aman-dreniny andrindray andrindrany razana izy zany ary razana fa tsy saranga andrindray andrindrany razana jerevana hatrany aminazy tsy azo lazainy izy ho tena andrina ary tsy azo lazainy izy ho tena mpanjaka nisy ihany teto hitako reny hoe misy hoe manandratra mpanjaka manangana andrina be milaza an'izao ihany fanga zany atsangany fanga zany tendreny zany anie ao anaty tsy mila ifanontaniana akory zany fa vao mifanatrika amin'ny fampijery fotsiny de samy malala hoe taranak'iza ny tokony ho eo taiza ny tapitra amin'ny fanjakana tany gasy avy eo amin'ny ranavalon'Andriambelimasina ve zao ny tokony hamoaka zany satria taony ny voana renam-poiny sa avy aiza sa ary amin'ny piraita-po amin'ny ranavalona fahatelo satria ranavalona fahatelo tsy niteraka misy mamoaka tantara indray moa hoe niteraka izy nananina sy ny tariny radama faharoa de tsy niteraka hoe radama hono tsy maty fa mbola any ny riry tany amin'ny faritra Sakalava ranavalona faharoa tsy niteraka rasoerina tsy niteraka satria voasazy aby ko nanota fadiko fa taiza zany nitapitra le tany gasy teo amin'ny mavo teo amin'ny ranavalona voalohany
ady adio indray ary zay tetiaran'izay aiza zany no tokony isy fanjakana mivoaka dia zany raha vao mifampijery fotsiny ange dia tokony fantatra hoe ay rianina taranaky rianina rehetra zany zao ny tompony io e tsy hanaovana fifidianana zany tsy mila anytaniana hevitra izy zany zatra mandeha ho azy ny eritreretin'ny olona am'le resaka fiandrianana manko a dia fieboebona hoe zahay andriana zay anatrika an'ity fety ty androany tafinay mena tafinay ny lambalandy naovanay zao dia zany zay ny atao hoe andriana fa raha fa tsy manao an'izany zany zay dia tsy andriana fa raha mba fantatra zao mba ohatrany ahoany zany tena andriana fa misy moa le miebotapany ohatry ny rano atatatra dia zay tsy mahalala aloha dia ampiasoniny eo dia hoe bado fa io hita io raha rahana fotsiny tetiarana dia fantatra hoe ty zany ny tokony ho mpanjaka raha misy eto ary fa maninona retony tsy nekena ho asiana iza ary le nanakana dia iza ary le tsy mety ho atao eo fa misy ambadika nge misy dikany dolo nge zany e tsy sanatry fananganana adipoky rehefa miteny hoe ny mpanjaka amin'ny merina nge ny lazaina fa mpanjaka amin'ny Madagasikara hatramin'izay e misy dikany zany tsy fanambaninan'izany izy zany fa fahaizana miaraka ohatrany hoe andre tsy mitovy amin'andrendra zaka natao teny Ambomanga andre tompony merina teny Ambodratrimo andre navaliny merina tetsy amanjaka miadana andre njakana validimy teny Lasora ohatra dia misy ny nanjaka dia misy ny nanoa tsy tokony ohatra zay fotsiny io fa io tsy edivana tsy izy matoa miady ohatran'le hoe soratra ihany hoe manaova boky amin'izay ka ny tsy tompony ny manoratra sao dia adiny dia nysoratana fa raha zavatra efa hiainana ao anaty zany kinona moa ny anoratana an'izany tsony ohatr'izay lefa andeha nyteresaka ity zareo fa tsy dia hoe zavatra tonotonom-pona akory a ny aingotsika avy any amin'ny hoe voka-tsosiny lafa ratsy mifady efa nazavaiko daholo ihany reny ohatrany hoe nanantitrantitra fotsiny aho satria ny loha hevitra ho ataoko ho fa ifampiresako aminareo rinan'ity zany dia miditra eo amin'le resaka hoe ny adidy sy ny andraikitra tena tokony hatao amin'izay tsika amin'ity firenen'ity miresaka ny taleta voajanahary tsika miresaka ny fahaizana manokany tsika hoe rianina mpanahody biby rianina mpanahody may ahoana ny fatao azoana zao zany zao ny loha hevitra hoentiko manaraka orinan'ny fandaran'ity dia mila nazavaiko tsara aloha zany zay resaka hoe vokatsohan'ny fady sy vokatsohan'ny fitazomana ny fady sy ny fomba ary indrindra mifamatotra ny resaka fitiavan-tanindrazana zay zay aho vao hitsofoka any amin'le resaka karazana sy fahaizana manokana hoe rianina manataleta amin'izao zao ny fikolokolonan'io taleta io zao ny fadin'io zao ny fomban'io raha samy mbola mafy an'izany manko atsika dia ny lamima ny tany fa be deaibe zany ohatra hoe sipakely manjamanja lasa mpianatry lifra taranaka mpanahody biby dia tsy nentina nahody biby tsony satria mpianatry lifra azonareo vela izy ohatrany hoe lasa maka n'le toerany hoe sinoby amin'izay zany zay dia zay tsy tokony hiosina amin'izany e miatsara velatsy ihany nefa rehefa midona amin'ny tilana inona le atao hoe miatsara velatsy mihatsara ivelany toy ny tsi io ny tsy mivelatra eto madio be io tsy io raha mivelatra hoe dia maika ireny hoe tsotsotra hoe mafimafy eto fa aloha mba hanatsotra lamosina fa ingao ary ao ambanin'io tsy io misy hotapary ao misy rora-paraky ao misy lavabolava ao feno parasy ao feno ny loto rehetra ao ambany tsi ao zay le hoe mody mihatsara ivelany toy ny tsi ka mialohany amoako an'izany loha hevitra manaraka izany dia ohatraohatr'izay zany ny fandehan'ity hoe raha tena hanavao an'ity firenentsika hitondra fampandrosoana marina zany ny tokony hitondrana an'ity fa tsy tiresaka demokrasia ty mihitsy akory vao ity ny hitondrantsika ny tany dia zao manjohantsika menakavy dia anazy mifahefana dia zay ty ny atao nizaniza tompo-pahefana eo dia zay ty ny atao firy taona mifanesesese zay amapolo taona amin'ny maro dia ohatr'izay ihany ny teo e mba ahafahana manangona vola sy arena ahafahana mitsiriritra zavatra hafa ahafahana manao zavatra tsy misy sakatsakana dia alao edivana le toerana ananana hoe fanjakana ambonimbony lasa zany ny lamody eto firenena rehetra samy mba miady an'izay ho anazy ny eto Madagasikara mbola variana amin'ny famafao ary zay mbola loza be nataony ny vazaha nininy mihitsy akorotana amironana tsangatsy amanorana isan-karazany eto tsika raha vao mitady ilamindamina tsisitsisy olana amironana misy aretina vaovao indray tamin'ny fatandremo fa za nge manao an'izany aty tsy tsika nge mamorona an'ireny misy aretina vaovao indray tamy vao mitady ilamindamina ianao dia misy aretina mitady ilamindamina dia misy aretina ka zany mila jerevana daholy amin'ny atsipriany
saingy amba ny fandehany fa faraparanako aloha ny androany betsaka izay voalazako izay nandritran'izay ora ray sasany izay araka miteneniko teo hoe amin'ny herinan'io takan'izao tsika dia hanompoka hita amin'izay loha hevitra mivelatra sy misokatra mitatra makany amin'izay mahagasy atsika izay hiainana amin'ny andavanandro ary ampiarina fa angamba taperiko hatreo amin'izay ny fomba filazako ny resaka momba ny eloka 12 mahafaty ny resaka tontolo iainana sy ny resaka fady sy ny resaka tontolo hafa rehetra ivelan'izay voalazako fa tena miletika tsara ny anatin'ny lohantsika izy zay na efa miverimberina azy satria misy taona nareo tsy maheno tsika mitombo ihany dia tsy azo sasany le fandarana rehefa mandefa ho atsaniko hatreo amin'izay izy angamba zay manomboka mazava ny rehetrarehetra amin'ny heriny zany efa mandray an'izay loha hevitra lalindalina kely amin'izay tsika zany miaina tanteraka zany zao fa tsy manavatsava tsony moramora tsy le mitsapatsapa tsony zany zao fa tena efa ao anatiny irsotsika ty fomban-drazany ty ary ho ampandrosotsika tanteraka ty fireneny ty amin'ny fomba nytondrany reo razantsika azy araka ny tokony ho izy zany no angatahana amin'Andriamanitra andrenanahary izay nahary sy namorona zany no angatahana amin'ireo razamasina rehetra angatahana amin'ny zavamasina mpiantany dia indrindra ihany koa amintsika zatovy mpandimbiny anaran'iray rehetra amin'izany mba tsisy andrarakilomby-andoha fa tena hiaina ho vorona fanovahena tany ketsan'ny firenena tokoa amin'ny fiainana ny tinetindrazany ty ary tena ampiariary an'izany fitiavatany-drazany zany amin'ny lafiny rehetra ka hiaina azy amin'ny lafiny ray manontolo ampifanindran-dalana azy amin'ny fomba sy ny fanaontsika amin'ny andavanandro fa tsy hisy ny hoe nangataka votemaina zay ko tsy maniry zay tsy manery fa maniry antenainy nareo tsy anary amin'izany zay ngamba no izy fa dia etym-pamaranana tonga amin'ny fitenin-drazana manao hoe raha mihinan-kena tsy lasambola mitafy mihinana amin'ny heritreritra raha mitafy lamba tsy lasam-bidy mitafy amina iara nafaran'ny olona ny tsy mahatonga afatra dia ohatrany hoe mitelika afatra mahabe kibo ka etym-pamaranana dia tiako manao ny kompatanana manokana ho an'ny Brenda ao Ambotro Manjaka miaraka amin'ny dada Sineny amin'izao fotoan'izao amin'izany ho ela velona ho ela finaritra ihany koa dia ho tanteraka ny faniriana tsara ny fikasana soa rehetra zay fa dia akasitrahana isika menakavy tany anivon'ny tokantrano ny ekipan'ny Kolo TV rehetra mpiara-manao totosa avako manokana amin'izany ilaza teo amin'ny lafin'ny feo hitolotra teo amin'ny lafin'ny sary isika menakavy any anivon'ny tokantrano any izay tsy misy avahana tsony fa ataony soavatsara ten'Andriamanitra indrindra tompoko raha tahiny salama somatsara amin'ny heriny dia miveriny eto indray soavatsara ten'Andriamanitra velomaina tompoko. Zatovo palimbiny anarandrany ianareo zao no andiraky sary sangano fasana kigasikary zatovo palimbiny anarandrany ianareo zao no andiraky sary